Alleloia. De amin'ny fifaliana lehibe indray lasina babalany miona amintsika amin'izao fotoana anio izao a. De fahalibe indray ny tenako miona aminao tafoana aminao eto amin'ity androany ity. Ary de matoky koa fa hifampahery aminao eto indray a amin'izao fotoana androany izao. Tonga soa indray anao eto mifandarana vavaka fiambenana zay ranao mifandarana andramoka izao a. Ny Aki Radio a, ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana, ianareo mpijery a, ary a ny groupe zay maresy a zay miaraka aminay isan'andro isan'andro mandotosahan'izao fandarana izao a. De tonga soa ianao a, de tonona amintsika tsirairay avy ny fiadanan'ny tompo a, anapaka anatsika rehetra rehetra raha tonga eto anao androany a. Raha hoe androany no vao tonga eto de teteny aminao hoe ara-paina manokana ianao a, ary za manokana de resy lahatra fa tsy kisendrasendra akory nahatongavanao teto a, fa tena misy raharaha ilamin'ny tompo anao a, ka de maharetatra amin'ny farany. Ny azony lazaina de hoe maharetatra amin'ny farany a, ary aza mihetsiketsika eo ianao mandrapilazan'i Jehovah ny teniny aminao a amin'ity androany ity. De maharetatra amin'ny farany, adin'ilay sasany mahery eo ny rahantsika eto a. Iheno hiditsika, iheno vavatsika, iheno toritentsika, iheno fameribelarana ny toritentsika hivavaka ho an'ny firenena. Matoky izay fa tsy taka ny idiranao eto a, no ivoahanao eto a amin'ity androany ity. De tonga soa, ary aza mandray ny tenanao ho vahiny mihitsy ianao raha tonga eto a, fa miaraha amin'ny ankizy rehetra rehetra izay efa mpaketo a, izay efa mpiaraka eto a, fa eto de fiarahan'ny mpianakavy a rehefa alina tahaka izao a, hamerizantsika voninahitra n'Andriamanitra. Androany no fandarana farany amin'ity herinandro ity, rehefa zoma tahaka izao a. De mino aho fa katsirony tsara isika rehetra rehetra, de mino aho fa azo hery ianao a raha hiaraka aminay eto amin'ity androany satria de tenin'Andriamanitra no zaraina eto, ary ny tenin'Andriamanitra de mitondra hery a, mitondra fahasalamana, mitondra fifaliana, mitondra hazavana. De ho any amin'ny tokantrano rehetra tsirairay avy a, ny fahasoavan'Andriamanitra izay mandray an'izao a fandarana izao. De tahiny tompontsika tsirairay avy a. Androany koa de tahiny tompo manokana ranabavy Marizô, izy niditra voalohany teto androany a. De tonga soa ianao a, ary de anao ny tsodrano androany. De anitatra ny faritaninao Andriamanitra, anitatra ny lay anao Andriamanitra. De tena hoe io didina aniditsidina eo ambonin'ny akaninao anie a, tahaka ny voromahery manidina eo ambonin'ny akaniny a, Andriamanitra hijery a. De tena hoe anara-maso a, ary a hiaro anareo mianakavy kely a amin'ny asan'ny maizina amin'ny endraketraky ny Satana. Tahiny tompo ranavavy Marizô, tahiny tompo koa ranavavy Naël ny faharoa, tahiny tompo a Marina Tiana fahatelo, de tonga soa $100 Mariana Tiana, de Rikaraka, de tahiny tompo ihany koa i Verserina $100, Mamsirandry Tsiriamboaramiel, Agnès Mbolatina Menji, de Rikaraka Rantanina Marie Charline, ao ihany koa Tina Rakoto Arzaka sy Mama Valitina, Nanabavy Lalahy Artizanay de Madagasikara, Tsiriamboaramiel, Nambintso Makrina, Nerina Rodriguez, Tina Rakoto Arzaka, Herbetina, Tojo Mikael, tonga soa, Rodine Marie, Erika, samy hafa amin'ny Rikaraka, Yama, Iandry Niaina Edita, Daleoni, Andolina Suzelle, tonga soa daholo a, Thierry Ralbenja sy Nambintso Makrina sy ranabavy ama amin'ny tage andranabavy Geneviève Randriamananjara, de Erika, de iza koa Artizanay de Madagasikara, Jessie Fitiavana, tonga soa, Bert Sava, io Geneviève Randriamananjara fa tonga natsony anabavy ama izy de tonga soa matsara. Kadaka tonga soa, io koa ranabavy Erika. Mahafinaritra mahita anareo miantsolona. Zarao amin'ny olona zay hitanareo mihitsy hoe tokony mila tenin'Andriamanitra izao fandarana izao. Tahiny tompo ihany koa Fintso Mampionina, Soa Ofisialy, Zamina
kamaradin'i Jesosy tonga soa. Berthe, Manico, bonsoir Manico, Jonathan, Becky Roland, elaela izy zany, Yama, Tojo, tonga soa daholo tsika rehetrarehetra. Faly, tena faly mahita anareo ary ny faniriana dia nahita anareo hatramin'ny farany. Marita hatramin'ny farany isika tsirairay avy. Androany tsika dia araka amin'ny ekipa hafa indray. Androany no hivavaka fanombohana ranabavitsika Lina ary ty zanay de Madagasikara izay tsy iza fa zanaky ranabavy ranantany Marie Charline avy eto Frantsa. Nivavaka ho an'ny firenena dia ranabavy Erika avy eto Frantsa ihany koa. Fa mba angatahako mba ianareo no mijery androany izy ary mety toriteny fa olona vaovao be mindray ny toriteny androany, vaovao be mbola tsy nitoriteny teto mihitsy izy dia mba anjaranareo indray mandinika izy aminareo reo ary no mety mba hitondra zany tenin'Andriamanitra zany androany fa androany izy mba hitondra tenin'Andriamanitra. Asa re izay atsatoka an'izay anaran'olo zay izy re no hitondra an'izay tenin'Andriamanitra. Tahitompo tiana rakotoary zaka tsy mety voalohany mihitsy ianao jerijerevy rehefa ohatr'izao dia anontany io andro anabavy Marie-Jo sy Ralatody Sery izy avy ny tonga voalohany reny, matetika tonga voalohany eto hoe inona ny ataondrareo mba tonga azo tonga voalohany eo mba azo tsodrana. Ajaska Patitsy Naël ozy izy Marina Tiana no hitondra tenin'Andriamanitra. Nambinjo Makrina teny hoe hihaja, Marie-Jo miteny hoe hihaja, Razana Monika miteny hoe hihaja, Tojo Mikael miteny hoe hihaja, niady efa Naël foana ozy izy ty zanay ranabavy hihaja ozy izy ny ankizy hihaja daholo, hihaja daholo zany tenenin'ny olona ato. Koa Daniela tahiny Jesosy ihany koa eny ary dia fantatrareo moa zany fa dia ranabavy hihaja nitondra tenin'Andriamanitra eto voalohany indrindra androany dia isaorana azy ihany koa zany isaoran'Andriamanitra. Dia ndao ary tsika hivavaka aloha tsika ho an'ny firenena fanombohana dia ao anatin'izay any raha demokrasia dia tena lany tokoa hihaja. Demokrasia ny ampiaritsika androany. Ndao ary tsika hivavaka aloha metraka ny fotoana ampilatanan'Andriamanitra dia tonga dia hiditra ranabavitsika Lina hitondra tsika anatin'izany vavaka mahafinaritra izany. Tahitompo ranabavy Lina anao ny fitenenana. Tahiny Jesosy pastera dia tahiny Jesosy tsika mianakavy izay miaraka manaraka izao vavaka fiambinana izao indray. Dia raisiko fahasoavana ho ahy mandrakariva ary avana malala ny fandraisana anjara amin'izao vavaka fiambinana iarahantsika manao izao ka dia manasantsika tsiraray avy indray ary hivavaka. Ry Jehovah Ray Masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia fifaliana lehibe ho anay hatrany Jehovah Ray no miantso anao. Mangataka ny fanatrehanao amin'izao fotoana izao fa alizay misaotra sy mankalaza dia ny anaranao masina fa noho ianao no mbola mahatonga anay eto. Misaotra Jesosy malala tamin'ny tontolo andronay tsiraray avy izay niraisinao an-tanana feno matoa izay mbola eto dia noho ny fitiavanao mbola tsy mahala handritra anay tsiraray avy. Misaotra indrindra amin'ny famindrapo lehibe izay mbola atolotra ao anay fa ianao rery no manome izany. Jesosy olombelona tsy tanteraka izahay manaty sy fahamendrehana natao amin'ny fihetsika izany, natao amin'ny fiteny, natao amin'ny fisainanay izay rehetra petipetina tsy mety nataonay teto anatrehanao dia hifonanay amin'ny anaranao izany Jesosy. Ary angatahanay ny rasoanao anadio anay tsiraray avy mba ho mendrika anao tokoa izahay. Ary dia mangataka anao izay Jesosy amin'izao fotoana irahanay miara-mivavaka izao ny fanahy masonanao ka hirotsaka aminay tsiraray avy n'aiza n'aiza misy anay maneranay ty tany ty nanatra amin'ny connexion anay reto fitaovana rehetra ampiasainay Jesosy rakofy amin'ny ranao ary okany fanahy masonao hiasa mahery anjaka aminay tsiraray avy fa manana afatra ampitaina aminay indray anao amin'ity andro an'ity ka na pastera izay melabelatra ny toriteny izay mitondra ny toriteny rehefa avy eo ihany koa
miaraka mivavaka ho an'ny firenena dia ianao ny haino ny fanamasinao ny rotsaka amin'ny tsirairay avy Jesosy ary ho an'ny mpiaino rehetrarehetra ihany koa n'aiza n'aiza misy anay dia mba ho tafita tsara, ho tafalatsaka ny am-ponay ny teny rehetra izay ampitainao satria tena teny fiainana ny teninao Jesosy ary tena mitondra fanitsiana, fananarana ny fanampiana ho anay tokoa. Koa dia manatrehana anay Jesosy ary dia amin'ny anaranao mavonjy mangatahana feno hanaovana izany vavaka izany. Misaotra ny vavaka raha eo. Amen. Alleluia. Makasitraka indrindra andranam-bavy Linatsika tao anatin'izay vavaka matsiro izay nentiny teto izay androany dia Andriamanitra manaka-pahasaona hoe malifity anao ranam-bavy Lina tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao teto indray androany dia tongava amin'ny ambony indrindra dia hanatanteraka izay nofinao any Andriamanitra. Alleluia. Herbetina tonga soa, mama Valtina soa meva haingony Irina, Iladanina, Mami Kodanela, Razana Monika tonga soa daholo isika tsirairay avy dia daholo isika anao hira anankiray tsika aoriana ity tsika hitravatra any amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny filazan-draharaha moa dia tsy dia misy fa dia mino aho fa voarainareo tsara ny apatra rehefa niteny taminareo zay hoe manova provision fa ny tena zava-dehibe indrindra koa dia anareo manova provision amin'ny ara-panahy. Aza varindrina intsony ry havana amin'izao andro farina izao fa tena akaiky Jesosy ary mikorotana ny tany fa miafena ianao mba hanilatr'Andriamanitra dia fikiro Jesosy amin'izao andro izay mampanjombonjombona ny fiainan'ny olona izao no tokony hampiredareda sy hampirehitra sy hampazava hampamirapiratra ny fiainanao raha mifikitra amin'Andriamanitra ianao. Ny tompo amboarantsika izy mbola tsy nara-paiko teo angamba ankoatr'izay ohatra efa nara-paiko teo daholo sy ny vehivavy mananjara efa nara-paiko teo ihany koa. Ndao ary ianao antiry tsika ohatriny andeha ho any amin'ny fiangonana-dehibe tsika androany miaraka amin'ity hira anankiray ity dia menofinahitra tsika rehetra dia ohatriny izy ity tongitsika dia hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra. Tay tompo isika rehetrarehetra.
miaramilana uvununa manao nisitraka kaira Alleloia, sorantsika an'Andriamanitra zany iry zany a, tsy fanaontsika eto zany fa mba nataontsika izy androany a, de ianareo rehetra ny teny reny hoe vonona anao niraka ao a, alleloia, de hitan'Andriamanitra daholo a ireny rehetrarehetra ireny. Zany ry Naël, nareo efa misy miteny foana hoe nareo no toriteny a. Ho avy hono izy. De tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra hitratra any amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika. Misaotra anareo ondrana baviliana amin'ny fankasitrahana ataonareo, fa fankasitrahanareo ireny dia zava-dehibe mampahery ny ankizy ireny. Tadidiko foana izay izy zay nampimeny rafozako mihitsy izy zay indray andro, na dia taxi be izy dia seriny be mihitsy le receveur mihira eke kore no miaramila anao, dia eo amin'ilay Jesosy tompo sy zoky dia zay i Jesosy zoky sy zandry, Jesosy zoky zandry ozy izy. Tadidiko foana izay izy zay nampime azy zaho, ilay receveur tamin'izay nihira sady Jesosy zany sady zoky ny zandriny. Ndao ary tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra ry Jesosy izoky sy zandry mampime tamin'izay. Ndao ary tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany entin-dranabavitsika Aja sy Kapatitsia, fa hitanareo moa izy no hitondra ny tenin'Andriamanitra androany a, satria izy koa no amin'ny groupe izay maresy androany vao hitory teny a, dia saorina anareo mahafinaritra ilay hira. Eny ary, ndao ary ranavavy Aja, anao ny fitenenana, meno anao zay a, aorian'ny toriteniny moa dia verina eto tahaka ny mahazatra, amelapelatra ny toriteny ihany koa, koa dia tahiny tompo ary isika rehetrarehetra. Anavavy Aja sy Kapatitsia, anao ny fitenenana. Tahiny tompo paster, dia tahiny tompo daholo koa isika rehetra izay mpiaino sy mpanaraka izao vavaka fiambenana eto amin'ny andramboka izao zao. Eny ry havana, ampitiavana sy ampanetretena lehibe tokoa no andraisako anjara amin'ny asa fanompoana izay baiko nomeny Jesosy atsika. Hoy izy tamin'ny mpianany hoe mandehana toroio maneran-tany ny filazantsara. Jerentsika izany eo amin'ny Matthieu 7:20, Matthieu 28:19a sy Matthieu 28:20. Mandehana ozy izy ataovy mpianatro ny firenena rehetra, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nanodiko anareo, ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan' izao tontolo izao. Ny soramandry zany vakiako kely ihany hoe nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty sy nisehony tamin'ny mpianany. Mandehana ozy izy baiko zany ry havana amin'ny firenena rehetra, zany hoe tsisy akanavaka fa rehefa mety olombelona na iza na mainty na fotsy na lehibe na kely, tsy misy hoe manam-pahaizana na olona ambony na ambany, na tsisy akanavaka fa ny olona rehetra mandehana torio ny filazantsara, ary milaza tsara izy nefa fa hoe momba anareo aho izy ambara-pahataperan' izao tontolo izao, aza matahotra ny dikan'izany fa misy fanahy masina navelany amintsika, ka tsy hoe hampianatra na handehandeha fahatantsika zany, fa manana herintsika matoa afaka manao izao asa fanompoana izao. Ao amin'ny Joshua 4:20 koa
Joshua 24:15 dia misy teny koa ry havana 14:15 avakiko amin'ilay 14 dia toizanao amin'ilay 15 hoe koa ankehitriny matahoran'i Jehovah ka manompo azy amin'ny fahintsiana sy ny fahamarinana ary io ny Andriamanitra izay tompony razana roa tany andafiny ony sy tany Egipta ka manompo an'i Jehovah nefa raha tsy sitrakareo ny hanompo an'i Jehovah dia vidionareo anio ary izay hotomponareo na ny Andriamanitra izay ny tompony razana roa tany andafiny ony na ny Andriamanitry ny Amorita izay ponina teto amin'ny tany honenanareo fa raha izao sy ny ankonako kosa dia hanompo an'i Jehovah izahay. Soramandry izany hoe ny teny farany nataon'i Joshua tamin'ny olona sy nanaovany olona fanekena mafy fa tsy hiala amin'Andriamanitra. Arak'izany ry havana na hatrany amin'ny testamenta taloha izany dia saro-piaro Jehovah Andriamanitra dia efa mitraka tamin'ny olona izy hoe mialao izy amin'ny fanompo-tsampy fa manompo aho fa saro-piaro tokoa Jehovah Andriamanitra. Dia arak'izany dia hitantsika fa tsisy antony tokony atahorantsika ny amin'ny asa fanompoana fa tena misy manko ny olona ry havana dia matahotra hoe ho an'ny pastera na zareo dekona na zareo ao amin'ny birao ihany no tokony hanao an'izany fa ianao dia vita fotsiny hoe makany am-piangonana isan'ny kilahady na isaka sabotsy na misy moa ny sasany zoma arakaraka an'izay fotoam-pivavahana fa tsy mandray andraikitra tsy heverinao fa tsy anjaranao izany no manelo ny filazantsara diso izany ry havana fa anjarantsika rehetra manaparitaka ny filazantsara ary indrindra amin'izao andro farany izay tena iarahantsika mahafantatra fa manomboka mangatsiaka ny fon'ny olona, manomboka very hevitra ny olona, betsaka no misalasala, betsaka no lasa matahotra, tsy fantatry ny olona marina inona marina ny filazantsara dia mila zasy ianao izay efa nahafantatra, izay efa nahazo maimaimpona ary nahazo valim-pity sy tena fitahiana tamin'ny nitorian'olona taminao ny filazantsara dia arak'izay koa dia mitory aza-kivy mazotoa manompo fa mizara amin'ny fahintsiana, amin'ny fahamarinana, amin'ny fahazotoana dia efa teny koa ny filazantsara ny teny Jesosy fa tsy ho foana ny fikaraizantsika aina fa mifamatotra ry havana ny fitahiana sy ny fanompoana ary aza-kivy fa ny fanahy masina miaraka amintsika dia aza miova, aza reraka fa itsika manao asa fanompoana manitatra ny filazantsara amin'ny olona rehetra, mitovy ny filazantsara amin'ny olona rehetra dia misy ozy izy fifanila lehibe any an-danitra any raha misy iray mibebaka ka ahoana moa no ahafahan'ilay olona mibebaka raha tsy nahare olona nitory taminy izy. Manana didy izao sy ianao hanao ny asa fanompoana fa misy valiny. Ny antsika dia ilay amboara lehibe dia ny fiainana mandrakizay no anasantsika ka dia aza miova ry havana, aza reraka maharetatra amin'ny farantsika rehetra. Izay ny hafatra mba apetrako amintsika rehetra androany dia faranako amin'ny hoe inty ao Jesosy, ireo Jesosy ekeko no miaramilanao vonona hanao ny sitrakao dia mankasitraka indrindra antsika rehetra ny aino ho an'Andriamanitra reriny eny voninahitra. Alleluia. Amen.
Halleloia. Sorantsika an'Andriamanitra izany toriteny fohy famafonja entin'ny anabavintsika hihaja sy kapatitsia tamin'ity androany ity. Mety misy taminareo angamba zay vao nahita ny tarehany zay vao nahita ve ohatran'izany izy satria tsy de zay izy vao nandray anjara teto tao anatin'izay fotoana izay saorana azy. Ary ny tsodrano anao dia Andriamanitra manakaripasoavana ane hitohy ampiasanao foana ranabavy ary ho ataonao solo vavany mandrakariva ianao ary dia ho andro eo amin'ny tempolo mihitsy ka dia tsy haly eo mandrakizay dia mankasitraka amin'ny fandraisana anjara fa zay moa misaotra anareo foana satria fantatreo fa tsy mora ny manao toriteny na ny fotoana lany fandavan-tena famoizana fotoana nefa dia vitanareo ny anjaranareo ny adidy amin'ny maharen'nim-pianakaviana nefa dia tsy ataonareo ambany zavatra koa ny anjara asa fanompoana izay ataontsika eto ka dia misaotra anareo tsy hakanavaka Andriamanitra manakaripasoavana ane omba anareo tsirairay avy. Misaotra anareo ihany koa mankasitraka azy satria ny vadiny italien, ny vadiny ranabavy Marina satria mampahiry anjareo ny fampahirezana zay fankasitrahana zay ataonareo dia mahatonga anjareo handroso hatrany amin'ny asa fanompoana ka dia tahiny tompo isika tsirairay avy nareo koa dia miara-miasa aminay mampahiry an'ireo ankizy ireo. Eny ary mpanindro zavatra manana anabavy mami ireo mbola tsy narabeky teo angamba misy fita tahiny Jesosy ao ihany koa izy mbola tsy narabeky teo efa narabeky teo ny ankoatran'izay dia tahiny Jesosy amin'ny alahady tsika amin'ny lahady zao dia anamasina mariazy isika. Halleloia. Hamonjy mariazy mahafinaritra be isika amin'ny lahady ao amin'ny 91 ao dia ao akaikaikin'ny Paris ao dia isika eto amin'ny fandaharan-dramboka izao moa ny anamasina izany mariazy izany izay mivady hitondra ny fotoana anatin'izany hitarika ny fotoana mampionona dia hitondra ny ten'Andriamanitra sy anamasina ny mariazy kosa ny tenako dia mitondram-bavaka tsika zany fotoana dehibe zany fa dia ho atao mariazy amin'ny alahady ho avy zao ranabavy lalahy na i misy fita izay zanaky Zokifelina Rakoto. Halleloia. Nantany Marina hoe izy ary ny atao mariazy dia zay teneniko izay hoe ranabavy lalahy misy fita zanaky Zokifelina Rakoto no anambady amin'io ka dia hiara hifaly tsika amin'ny fotoana io hiezaka tsika nanao live, hiezaka tsika no andefasana live ny fotoana ny fotoam-bavaka dia mety ao ihany koa ny fifaliana sy ny fiderana ao anaty sakafo ao mety andefa live kely ihany angamba tsika hifanotrona tsika ao anatin'izay dia miara mitondra-bavaka an'izany fotoana mamy zany isika ary koa mitondra-bavaka azy menakavy kely ranabavy Felina Rakoto izay renim-pianakaviana hamoaka ny zanany vavy tokana izy amin'io dia tsika mbavaka izany rehetrarehetra izany mba ho totosa soamatsara eo ambany fiahin'Andriamanitra. Halleloia. Dia amin'ny lahady zany manomboka amin'ny 1:12 eo ny fotoam-bavaka ary arahana fanamasinana ny fanambadiana izany efa vita moa efa somary nandalo fiofanana kely tsotsotra dia ho tokantrano aharitra sy ho tokantrano anjakan'i Jesosy Kristy izany tokantrano izany.
rehefa vita moa ny mariage civil dia ny mariage fitsofan-drano kosa dia anjarantsika ny manao an'izay. Halleloia. Dia mahereza ianareo mahereza amin'ny fikarakarana fa tsy mora ny fikarakarana, mampahery amin'ny anaran'i Jesosy. Halleloia. Matotiko fa 7:20 eto amintsika misy zavatra mitranga foana, misy vita zao ny mariazin-dranam-pahalalà dia any amin'ny 15 ny volana mars antsika anao seminaire mahafinaritra be tsika, dia tsika mavaka koa zay. Ao aorianan'izany dia anomana ny pasika indray tsika, izay mbola verina aminareo ihany fa amboarina ny programanareo fa hiaranao pasika tsika amin'ity. Tsika moa efa miara-manao pasika foana hatramin'izay fa miara-manao pasika eto amin'ny live en ligne, kanefa kosa tahaka nanaovantsika Pentecoste tamin'ny herintaona niaraka dia izahantsika nanao pasika miaraka amin'ity ho an'izay rehetra afaka, ho an'izay rehetra afaka dia misokatra ho anareo ny varavaran'ny tokantrano ny Menakavy kely dia afaka manao pasika miaraka aty tokantrano isika rehetra. Tadidio foana ny teninay aminareo fa amin'ny herintaona tsy misy manome toky antsika mihitsy fa mbola afaka niana tanteraka pasika ohatr' izao tsika. Tena maro zany teniko anao zany, tsy misy toky mihitsy hatreto aloha hoe amin'izany tsika mbola afaka niana tanteraka pasika, ampilaminana, ampiadanana, ankalalahana ka dia araroantsika ny amin'ity taona ity. Zay moa dia tsy mitsahatra manafatra anareo hoe amin'ity taona ity dia isy zavatra ngeza mitranga ireo moa dia efa manomboka mitranga izy io ary io itoy io dia hitanareo tsara fa ny poids-ny ady no ela dia efa eny ambavan'ny olona mpitondra rehetrarehetra amin'izay hoe ho mafy ny fiainana, ho hisy ny Kristy, satria io zavatra io dia zavatra efa ahoana moa zany filaza zany, efa izay mihitsy ny tanjon'ny zareo dia ny ampatonga krizy be tsy misy ohatr'izany eto amin'ity tany ity. Ary zay dia mbola manafatra anareo foana hoe mitazotazoma ihany lela vola any an-tokantrano, aza te hajanona amin'ny banky any daholo ny vola fa mba sotomy ihany ny apahany raha misy azo sotomany fa fantatrareo tsara fa ny mponina any Ukraine angeravana malala ranompoka io ady io tamin'ny fakomaly androantsika zao zoma raka misy tamin'ny larobia vao maraina be herinandro lasa ohatr'izay nge tsisy nanana eritreretra n'inona ny olona tany ny makomana moa fa tsy dia nianana tena mihitsy ireo raitra ny ady. Inona zavatra mitranga amin'izao fotoana izao? Milahatra any amin'ny banky haka vola fa tsy manome intsony ny banky, midy ny banky, tady mpivarotra tonga dia nanidy varavarana ny mpivarotra. Zavatra tiana tenenina anareo dia izao, ny zavatra mitranga rehetrarehetra eto io dia efa zavatra efa andrasana fotsiny sisa. Fa mbola voalaza amin'ny baiboly io adin'ny Rusia io zavatra tiana tenenina antsika hoe miomakomana tsika fa ny olona angeravana tsisy ninona ho atenaina fa dia miaritra eto fa tsika raha hiaritra dia misy zavatra tenaina ho avy ny tombotsika. Ianareo izay mbola tsy vita batisa mihazakazaha tahaka ny ranabavitiana Rakotoary Zaka teo sy ry ranabavy Fabiola, mihazakazaka mihitsy ny atao batisa. Ndrao tokoa sanatria tsy vita nefa tonga Jesosy dia tavela fa midira amin'ny ranony batisa. Tena mangataka mihitsy nareo amin'Andriamanitra, zany tena mangataka aminareo mihitsy hoe androany alina na rapitso tena mihitsy hoe Jesosy ameo famantarana fa tena tokony atao batisa. Fa tena teneniko anao fa tena ho ampanofisin'Andriamanitra nareo hanofy atao batisa nareo na hanofy men'Andriamanitra famantarana nareo
angatao famantarana mihitsy za Jesosy hoe tena mba aza vao mihitsy ny saiko tena pahalala ao anapa tokony atao batisa raha tonga aminareo zay famantaran'izay de manao batisa fa Andriamanitra mamangy anareo zany sao nareo taraikeo tena marina zany teniko anareo zany fa zay misy atao batisa ihany no vonjena. Halleloia. Filazan-draharaha rehefa hitra amin'ny tenin'Andriamanitra am'izay ary tsika. Mateo 7:20. Mateo 7:20 andiny fa 7:20 sy 20 no nivakindrana bavintsika. Iantsa ny soramaty de ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty sy ny nisehoany tamin'ny mpianany. Ny avaky konomboka amin'ny 20. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe ary Jesosy nanantona de niteny taminy hoe efa nomena ny fahefana rehetra ety any an-danitra sy ety an-tany. Halleloia. Amme toky Jesosy eo hoe za nomena fahefana any an-danitra sy ety an-tany, meko anareo fahefana eto an-tany. Halleloia. Mba ho toky ananan'ny mpianatra ko mandehana ianareo de ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina ireo rehetra nanadidiko anareo ary indro za omba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao. Zay ny tenin'i Jesosy farany teto an-tany. De azontsika tsoahana fa anisan'ny zavatra tena afatra manan-danja indrindra, ny zavatra tena tokony atao indrindra tsy adino Jesosy nanafatra azy farany. Ny zavatra rehefa tianao tadidy de tenenina farany. Ny zavatra tena tianao tsy ho adino de teneninao amin'ny farany. Baiko nomeny Jesosy teto, sady baikony Jesosy ny mpianatra no nosorany. Hoy Jesosy zay za efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany de ohatrany nametrahany tanana nitsofony rano na amin'ndrany hery na amin'ndrany ositra ny mpianatra teo mandehana ary maiky ho afatra io dodina Jesosy. Hitanareo ohatrany hoe raha ny sitrapony Jesosy vao sarona atao anaty rahona tao izy tonga de lasa tsy niandry ela intsony ny mpianatra hoe mbola andeha atory andeha hanao an'izao fa tonga de maninona, tonga de mihazakazaka anao inona, anao asan'Andriamanitra satria maninona, maika. Afaty Jesosy io raha tsy atao io very maina ny nandalovany tetỳ an-tany ry avako malalako. Fa io famehezana ny asa vitan'i Jesosy mba hahatonga ny zavatra ny fahadalovan'i Jesosy teto hivaingana ho tsapahitanina hitohy foana tsy ho very maina de io ny zavatra natao. Mandehana ianareo izy de ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Atao mpianatra firenena rehetra de ohatrany inona zany, ohatrany nanaovan'i Jesosy ny mpianatra tongavany teny an-tsambo kely teny am'izay toerana voainga antsika ny toerana zay, teny am'izay toerana nampitanondrika an'i Petera teo no nahatongavany Jesosy nahatonga anazy ho lasa mpianatra. De mpianatra indray alefan'i Jesosy hitady olona andeha eny amin'ny olona rehetrarehetra, eny am'izay kivo sy ketraka sy tsy nahazo azan-drano sy tsy nahomby tamin'ny fiainana sy ny sisa mba ho avy endray aninona. Halleloia. Mba hanao taka nataon'i Jesosy, mba hanao taka nataon'i Jesosy. Ry havana malala, tonga amintsika ny baikon'Andriamanitra androany. Ny tanjon'Andriamanitra amintsika tsy ny hoe tsika hivavaka ihany, tsy nitondra ny tenantsika ho any an-danitra ihany, fa nitondra ny hafa ihany koa, hitarika ny hafa ihany koa. Mandehana eny amin'izao tontolo zao ianareo, any amin'ny boky aby izay misy mandehana amin'izao tontolo zao ianareo,
Ary Jesosy efa nyteny hoe mandehana tetezo Jerosalema, Jodia, Samaria, hatrany am-paran'ny tany, hatrany amin'ny faran'ny tany, ataovy mpianatro ny firenena rehetra. Hoy ny tena hoe tsy ho avy ny farany raha tsy voatory amin'ny maneran-tany ny filazantsara. Isaorantsika n'Andriamanitra fa zao fandaharantsika izao mba miparitaka lavilavitra ihany mba afaka rahana hatrany amin'ny toerana maromaro ihany izy ity. Halleloia. Eto amin'ity tokantranonay ity eto Frantsa izay dia mba misy olona eto Frantsa mijery, misy olona any Koweït, misy olona any Arabia Saodita, misy olona any Dubai, misy olona any Allemagne, Belgique, Canada, Madagasikara, Antananarivo, Farafangana, Mananjary, Vatomandry, halleloia, misy any Betafo, be dia be ny toerana misy anareo. Misy hatrany teto misy olona any inona moa rana bavy Angela le any akaikin'ny Chine, any Chine, dia inona moa le any misy ranabavy teto niaraka tamintsika indray andro le any ambadiky Chine any no misy azy, any amin'le misy be dia be moine reny, Grenoble tsy adino, halleloia. Ary misy koa any Afrika, misy any Djibouti zao nareo, Birmanie, any Birmanie, misaotra any Erika, any Birmanie marina, misy olona any Birmanie, misy olona any maro e, aizavy no misy tsy voateniko. Mahafinaritra satria maninona anisany manatanteraky ny Canada efa ny teneniko teo, anisan'ny manatanteraky ny teny zao Jordanie, dia any anona koa any misy koa teto any Amanina, dia maro, New York tsy adinontsika, halleloia. Jordanie any amin'ndry rahalahintsika andry Rodriguez, Arabia, Koweït, halleloia, maneran-tany zany Italia, tsy adino ny ana maheno soa, ny ana maheno soa mantsy any Italia. Aizavy aloha misy anareo sao dia misy toerana misy anareo hafa mbola tsy voateny, nareo le any amin'ny toerana hafa reny mba sorato eo ny toerana misy anareo. Paris, tianareo Kotarizaka any Paris, zay aty Suisse, halleloia, mahafinaritra. Comore, iry anina ry ranabavy izy, ry ranabavy Bekiroland any Mayotte, efa Comore ihany moa zany, Eure-et-Loire, Artisanay, Bretagne any amin'ry Soameva any Saint-Malo, ry Erika any Rennes, tsiry amboara iry ranabavy me manambotsoa any Amboise, halleloia, mahafinaritra, mahafinaritra. Zao baikon'i Jesosy zao. Any Moselle ry Helbetina, ary tsy dia lavitra anay satria aty amin'ny Grand Est, zay aty akaikaikin'ny Troyes, ianao zany tokony tonga amin'ny Pasika. Mahafinaritra, maneran-tany satria baikon'Andriamanitra. Zay aty amin'ny Rue Pasteur misy anay, halleloia. Rue Pasteur ny anaran'ny rue anay mantsy. Efa saika maneran-tany ka. Tamintsika vao nanomboka ary nisy olona any
ohatry ny any anatina nosy lavitra be zay misy andry zareo mahafinaritra efa maro ny olona mandray an'ity fandaharantsika ity ny toerana ary programan'Andriamanitra zany tena irahan Jesosy tsika andeha neny rue Pasteur mihitsy 28 rue Pasteur ny adresinay 28 bis rue Pasteur aty amin'ny lalana misy anay fifandrifian-javatra. Halleloia. De misy any Moscou de misy koa any a Londres efa nisy mpijery koa tany Londres efa tsy etsomo izy. Misy koa zay ny tadidiko. Halleloia. Hoy Jesosy hoe maika izy ny teny mandehana ianareo de ataovy mpianatro ny firenena rehetra. Zany hoe atao lasa ohatran'ny mpianatra. De reny indray atao manao ohatranazy. De ohatran'izany nge zao tsika reto betsaka aminareo eto zao zay zao nitondra anareo teto tamin'ny alalana fandaharana zao ny antsoina anareo teto de anareo reny antso olona de Lovely zao nitondra ny kadaka, Rantarina Marisalinina nitondra ny lina, Itody Raoniso nitondra ny anja sy kapatitsy, Berthe Zava nitondra ny Fabiola. Halleloia. Izavy nitondra n'izy, Adiza nitondra n'izy, Marie-Jo nitondra ny fahombiazana fitahina, Anitra Clarisse, ny Anitra Clarisse nitondra ny Aina Maheno Soa. Halleloia. Zany daholo ange. Zamina nitondra ny Maniko. Halleloia. Inona moa zany nataontsika? Mitondra andreo olo reo mahatonga andrareo mpianatra takatsika zay tonga mpianatra. Nalehan Jesosy tany amin'ny toerana rehetrarehetra de tsika koa alehantsika amin'ny toerana rehetrarehetra. Ho avy mifetim-pianakaviana eto Halleloia. Nareo zao raha nareo zao mitondra olona ray avy daholo tena miparitaka amin'ny filazantsara. Resika hoe nareo reo zao hoe mitondra olona ray avy fotsiny nareo Herbetina mitondra ray, Erika Raky efa nitondra ny Naël moa, Erika Raky nitondra Naël teto Halleloia. Zay tadidiko ny teneniko. Halleloia. Misy anabavy zay teto taloha zay anabavy zay no nanokatra an'io ny ankizany Koweït mantsy ny tena mbola be hoe amboarantsika nitondra ny Irina Rodriguez. Halleloia. Mahafinaritra. Izy koa nitondra an'izy, izy mba nitondra an'izy teto mba teny mba ho tsarovanay mba ho fifaliana. Anankitelo. Misy amby rehefa maraina izy mijery. Mahafinaritra zany. Ataovy rehefa mbola mataona olona nareo Halleloia. Fampitaritarika io tsika hozy izy Kodaleoni. Kodaleoni zao nitondra ny Kodanela dravaviny. Halleloia. Mahafinaritra. Raha mitondra olona ray avy tsika ka iny olona iny voatahiry de kitana mamirapiratra amin'ny satroboninahitra tsika reny any ambony any an-danitra any. Mamy Sirandry hitanao, Erika nitondra ny Naël de Naël nitondra ny Mamy Sirandry, de Mamy Sirandry zao hitondra olona hafa koa. Halleloia. De eo manao asan'Andriamanitra ke nareo amen. De zay mihitsy ny programan'Andriamanitra. Mandehana
ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Izareo teny, izareo fijoronam-pavolombelona, ary io a ianao za mieritreritra hoe za ve de ahasarika olona. Mangataha fanahy masina. I ranabavy Fianarantsoa zao nahatarika ny ranabavy lalahy. Noho n'inona? Izy a isaky ny fotoana ohatr'izao de tsy azo inigirenina fa eo mivavaka. De farany hitan'izany hoe inona zany no tena mba anina amin'izy de inoko izy fa voasarika taty aoriana ny jery. Alleloia. Ataovy mpianatro ny firenena rehetra. Ampalalao an'Andriamanitra ny firenena rehetra. Alleloia. Firenena rehetra eto antsika misy manomboka misy vazaha. Alleloia, tsara be ke zany. Manomboka eto zao ranabavy rahalahy Maniniko. De izy koa efa mitondra olona, misy olona efa netiny koa eto fa mbola tsy ohatra anazy hoe nijoro ohatra anazy. Alleloia. Mitanjona de ny firenena rehetra mbola tsy ampy zay zavatra vitantsika izay. Io zao andry ny any Edith fa Agnès mbola tiana MJ mitondra anazy teto iny. Mpiavana zany zao tsara fantatsika andry ny ana Edith sy Agnès mbola tiana MJ zany a. Mody tsy miteny ny anabavy mbola tiana, izy mody tsy miteny hoe fa matarika olona izy eo ambadimbadika ao. Alleloia, efa mano olona ho mpianatra Jesosy. Amen. Mahafinaritra zany fa ho tohizantsika satria mbola tsy ampy zany. Mbola tsy ampy zany. Ranabavy Mamika hoe Preta no mitondra anazy teto. Mahafinaritra zany. Ary aiza zao Preta? Mba tadio kely izy Mami efa manomboka hoe izy zany mitondra anazy teto, mba izy indray zao no ananinao, izy indray no tarihanao. Alleloia. Mahafinaritra be zany. Aiza mety tsisy atarika. Zareo fotsiny tanranabavy Marina. Zao fotsiny ataonao a, partageo amin'ny comptenao fotsiny ny fandarana de misy olona mahita eo de lina de tonga de amin'ny alalan'ny partage nareo zany zao ohatra hoe ty fandarantsika zao partagenareo amin'ny comptenareo raha tsy mamenatra anareo moa zany mazava ho azy. Satria koa nareo menatra hoe misy fivavahana ny anina sady ohatra ny izy koa ty olona sola aloha ty fa partagenareo anatin'ny groupinareo fotsiny de hitan'ny olona de meno ny olona de resy lahatra de hitady amin'izay izy de lasa mamavaly tinao zany ranabavy Zivety. Fa ranabavy Zivety zao fa tsy eto intsony indray de anao mijoroa. Alleloia. Maromaro aminareo ke misy olona mitondra reo de le olona mitondra reo indray efa tsy eto fa nareo mijoroa. Alleloia. Ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ary ny sehatra rehetra dia tokony hitoriantsika tenin'Andriamanitra. Ilay isaorana an'Andriamanitra fa isaorana an'Andriamanitra fa raha fiarakodia izay mivady dia somary 4-4 ihany angamba ny filaza azy tout terrain satria izao efa mba nitoritoriana mivady daholo ihany ny sehatra maro ary isaorantsika an'Andriamanitra zany. Zay efa nitoriteny eny Akalamanjana. Araka ny teko tao indray za misy fotoana mitoriteny zany amin'ny fitsarana dia hitan'ny polisy sy ny volera mahita anay daholo mitoriteny eo. Misy polisy tena mitoriteny zay amin'ny fitsaranao dia ny olona le olon-dratsy andeha tsy olon-dratsy moa zany fa le olona le voaheloko ireny maheno an'ilay toriteny dia misy olona tadidiko mihitsy nitoriteny zay tao amin'ny fitsarana tao dia misy jolahy tsy haiko na efadana 5 lahy mifatotra menoatra zareo dia tsy atao miaraka amin'ny olona rehetra fa atao ambanin'ilay tohatra ao amin'ny fitsaranao misy dia raha vao le olona le dangereux ireny zany dia
le tena bandy ireny dia miokona mioaka kely ao anaty de mifatotra de mihany toriteny zareo de rehefa andeha hody zay mivady tam'izay de zoke ramose pastera mba evavao kely zay mba evavao kely zay de vavahana io tsy sakifidy io firenena rehetra ny tenenin' Jesosy tsy misy tonkon'olona na sarangan'olona na fa ny firenena rehetra atao mpianatra Jesosy na mahantra na manan-karena na mainty na fotsy na ny lava na ny fohy na matavy na mahi na kely na lehibe de mitory teny zay rehefa isaky ny laka misy alina taloha efa ela be zany de mandeha mitory teny eny Analakely fa tena tsy mora zany miaingo zay fanao fotoana eo Amboditsiry eo amin'ny pharmacie eo Amboditsiry eo tam'izany amin'ny 7 alina isaky ny laka misy alina de miainga de midiny eo Andravoahangy tareo Andravoahangy eo amin'ny rond-point Andravoahangy eo misy an'le mamomamo lavo reny zay misy mbola miady de efa tonga eo miaraka amin'ny megafone lasana bavy malala renone taefa afaka ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra na mamy na matsiaro saina torio teny fa ho fotoana isava ny tokany atsiaro an'Andriamanitra izy rehefa Andriamanitra ny amanga n'iny olon-indry vitan'Andriamanitra amin'ny mampisava ny tokany saidera lehilahy anankiray nitoriana teny tory teny zay tena Analakely ka miala avy eo zay eo Andravoahangy de avy eo zay makeo amin'ny hitareo amin'ny 13 Mai eo amin'ny feno mpivarotra masikita feno eo ane no mitory satria firenena rehetra nisy polisy tam'izay nitory tao amin'ny fitsarana asorony satrony de rehefa mivavaka faran'iny de mivavaka izy polisy ataovy mpianatro ny baikon'i Jesosy zany ataovy mpianatro ny firenena rehetra tonga an'izy eo amin'ny 13 Mai eo ndray no mitory teny zay manana megafone zay de eo no miteny razana bavy malala de aninin'ny olona ianao fa tsy kivy mpianatra tsy mahazo kivy fa mila mitady mpianatra ohatra anazy zaho ateny teneniko anao fa zaho fa nika nisy zay mpitoriana teny eo misy olona tonga de mihetsika devolo be zay tonga de mena maso be atsaro izy itory teny zany mbola anjarako mihitsy nitory teny tam'izay lasana bavy malala na mitory teny hitako mihitsy izy miala avy eny anaty olona mena maso be ngeza be zay le rangahy naisiny tamin'ny vozon'akanjoko am'izay eka vonony teo amin'ny 13 Mai teo efa hoe aza mitabataba tory teny fa tsisy ilana zany teny de ny olona moa no niaro teo za efa miandro fotsiny satria raha mamely ny akavia zany de tsy maintsy omeko mely akavanana zao nefa nyle izy ngeza be fa zao baiko de efa tonga ataovy mpianatro ny firenena rehetra zany tsy ny olona any am-piangonana ary zay no olana kely ny levon'ny fiangonana ahoana moa zany manarato ohatrany hoe maka koveta zany de asiana trondro de maka file kely de aratonany eo de azo de averina anaty koveta indray de amin'ny herinandro indray reny ihany no ratona de avotsitra anaty koveta indray fa manarato zany tonga de any amin'le ranomasina mbola tsy nalehanao androany reny alehanao rapitso satria ataovy mpianatra ny firenena rehetra alleloia fa enjany zany mitory teneny Analakely zany fa teneniko anao io mampionona vavolombelona fa zay tsy miraharaha zay zany miaraka amina lehilahy zay vitsivitsy kely ohatra tsika eto moa zany de vitsivitsy ny lehilahy izaho moa zany zao ny lehilahy eto vitsivitsy any nge tsika lehilahy eto za rahalahy Jonathan rahalahy Tojo Rodriguez Terry Ralbenja vitsy ny lehilahy eto izay koa ny lehilahy mbola hitanareo eto paketo
de hotrango hoe amin'ny asafidy zay lehilahy vitsy kely fa vehivavy be dia be fa eo mahasotreo vehivavy reo zareo ianao mitory-teny miteny fehezanteny ray ianao de valiany teny ratsy misy mamaly teny ratsy maniko koa lehilahy eto firy lahy zany zay zao za Rahalatojo Raha Jonathan Maniko Rodriguez Tery Ralibenjy enina zay miandry ny vadinareo le olona mavadinareo le atao mpianatra voalohany eo tokantrano ao patrino ambony tsy ataovy mpianatra o firenena dada tsika ivavaka dada eo am-pisakafoanana eo ataovy mpianatra ny firenena rehetra alleloia fa tsy mora ny mitory eny amin'ny toerana ohatr'ireny avy eo amin'ny 13 mai zay de makay zao izy nareo makeo amin'ny Indra zay mivoakala faly ra heritovy koa mbola eo Remy ka efa eo koa ay ame mitomby ihany tadidy mami Remy makeo amin'ny eo amin'ny Indra zay olona efa mpivoakala ihany mahita an'izany tena mbola tsy nahita an'izany de zany tena de mba hijery an'izany za makany alleloia rehefa miala avy eo amin'ny 13 mai zay ozy nareo de makeo amin'ny Indra fa tsy mora fa mibaiko an'Andriamanitra de zao baikon'i Jesosy de zao ndana ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra tonga avy any zay ozy nareo eo amin'le coin eo mihitsy eo amin'le avo aty zany de vao miditra eo amin'ny lalana mahitsy iny amin'ny Indra de le miolaka eo vatra masikita eo anjevapakeny de eo zay no mijoro de manomboka mitory teny lalasana vavy malala alleloia tsara be zany fanirindrana baviteny rakoto Arzaka zany tsara be mihitsy zany tanjonao zany tory teny eo zay fa teneniko anareo fa mahafinaritra sotra ny Tsiremboara-Melona no nanoratra teto Rodriguez Tojo Jonathan Maniko Tery Ralibenjy Palerto Remy sotra nareo fa teneniko anareo fa misy fifaliana amin'izany mitory eny zany tadidinao zany baikon'i Jesosy zany ataovy mpianatro ny firenena rehetra vao mitevitra de faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy raha lasana vavy malala manasa anareo anatona misy miazakazaka tampoka zany nananina de verina avy any le jupe fo kely hatretỳ apotipe zay efa voasarona lamba hoany alleloia eny tory teny fa tena mahakasika ny fo ao anaty tory teny ao aoriana tory teny asiana hira fa manandra tanana amin'izay zanaky ny alina misy mitomany ary misy to de ka rehefa vita le tory teny de mandeha tsororo zany zay de miresaka amin'ny zareo samy mitantara olana eo amin'izay fa ny zavatra mahafinaritra de zao reraka amin'izany reraka ianao sady zany tenenay anareo zany hoe mifanenjy polisy koa amin'io manao ny ataony eo am-pitoriana zay tongava amin'ny polisy tsy azo atao zao zavatra ataonareo zao fa zava-mahafinaritra mihitsy misy olona tena manolo tena ry havana eo andeha hijangajanga ny alana tany an-trano fa nanolo tena an'Andriamanitra ary ny zavatra mahafinaritra de zao ny tenin'Andriamanitra mandehana ianareo de ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka kara ny fanahy masina nisy vita batisa tamin'ireo niala avy teo izy ary zay mivady mandraky teny rano mitady aiza zay olona izay fa mba tiany ho hita zay olona izay eo pasy eo tsara lalàna eo amin'ny Indra eo tsara lalàna eo amin'le feno zanaky ny alina sy feno masikita io za am'zany nitory teny teo ozy izy ny olona oay io le irady ka za keo foana taloha eo any mihinana masikita misy plasy ny tômôbiliko mihitsy teo taloha de tadidin'ny olona oay sa mitory teny
de ozy izy ny olona zany mitory-teny hoe de misy olona manatona an'le mpiaraka aminay io olona miaraka aminareo olona maditra be mihitsy io ary olona maditra be mihitsy io ary olona pakety maditra be io eto ka zay eo no misotraka eo zany miady aman'olona taloha teo aly tantaraiko anareo hoe nisy olona niady taminay de le izy anaty tômôbila kely de reveriko fa olona kely de lako vaniny fa mivoaka izy fa olona ngeza be teo mbola tadidin'ny olona taminay zay zany rahalava ny surnom zay olo zay io le niady tamy rahalava fa efa tsy zany tsony nalehako teny efa maninona ray efa mitarika ny olona mba ho mpianatry Jesosy ary manao batisa azy amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina fa tena nisy tamin'ireo am'izay ravana ny apitsony aloha nanomboka teo ary zany ny asan'Andriamanitra de teneniko anareo mila faharetana ary mila fikirizana ny asanay tamin'izany de zao ny alina zay mitory teny eny de mandray adresin'ny olona zay olona resy lahatra zany tena tevavaka misangy tsy fety ny anazy zao de ivavaka de alaina ny adresiny mampionona mitondra ny ankizy ndray ny apitsony iny ny après-midi ny apitsony iny mandeha mitady ny trano ndray de mamangy andrareo ny an-trano tory teny tena asa zany le tantara le ny alina mitory teny laka misy alina de ny zoma mamangy an'ireo ankizy reo any tokantrano ny vehivavy mamangy ny vehivavy moa ny lehilahy mamangy ny lehilahy satria misy lehilahy vangina koa satria zay de tonga hatreny amin'ny rehefa aveo amin'ny Indra zay de makeo amin'ny glacier eo am'le misy mozika mafana rehefa laka misy alina mozika mafana tropicale be de io ivelany eo zanabavy malala mozika mafana koa misy olona koa mafana mivoaka avany lasa mpianatry Jesosy de avy eo amin'ny mozika mafana miakatra izy am'izay miakatra eny andry madama rehetrarehetra de ny sarim-bavy zany eo Antanina Renina eo amin'ny Roxy tory teny eo am'le misy vehivavy mpivarotra sakafo efa maty moa izy zay mpivoakalina koa tsisy mahafantatra ny rakala le mpivarotra sakafo eo amin'ny Roxy ampitan'ny Roxy rehefa amin'ny alina inona ny laokanareo inona avy misy rakala ny azy misy sisisy daholo saosisy crevety sofikoso saosisy eo amin'ny ramatoa zay mitory teny tonga avany daholo indray ny sarim-bavy de reny ndray le vangin'ny lehilahy rapitso fa zay tany nahazo teny marary le fantenenay anareo iny any ataonareo aty mijano anatin'ny fiangonanareo fa tsy ty amin'ny teny zavana vola manenongelona tam'izany zany rahalahy moa zany le tsonandreto tsara nabavy le mitory teny am'reto fa tsy olana Jesosy ny teny ataovy mpianatro ny firenena rehetra ataovy mpianatro tsy mora ny asan'ny mpianatra ary Jesosy teto nangataka zavatra tsy mora fa azo atao ary raha ohatra hitentsika sarotra be de ahoana zany Jesosy nanao an'izany tamintsika na tonga antsika lasa mpianatra tsy mora tamin'i Jesosy ke nandresy lahatra atsika ary ny tena zavatra misy fomba fiteny malagasy hoe ny tody tsy misy fa ny atao no miverina le olona sarotra natsona be reny rehefa irahan'Andriamanitra de alefan'Andriamanitra am'ireny olona sarotra tsony reny koa tsy mora fa azo atao fa nitomany zay tamin'izany fotoana izany nanao batisa an'ireo vehivavy nitoriana teny atsara lalàna lasa nomboka ny vavaka ka zay ny programanay ka misy alina zay mitory teny eny de ny laka misy alina zay mitory teny eny de ny zoma mamangy olona any tokantrano de invitena ho avy ny sabata fa
tena zany ianao mpitaritana fotoana amin'ny rehefa sabata mahita ny zareo miditra fa misy anankiray izay ozy nareo ao anaty fitarena fotoana dia lasa izy nandroso teny aloha ny olona rehetra amin'ny matadity hoe izy le taria miaraka amin'ny sarin-doha izy nanantony izy tonga dia nandohalika eo ampovoany eo amin'ny devan'ny pilipitra eo devan'ny altato dia mandohalika manolo tena ho afa tena tomany ray fiangonana ray amana tsy mena izy tsy ndraraha izay olona tany nahita azy hoe za le taria efa tsy zanontsony aho izy izy fa tia an'Andriamanitra izy avy eo ry havana malala tena teneko anao fa fifaliana tamin'izany nanao batisana azy zahako mihitsy nanitrika anazy tamin'ny nanao batisa satria efa nanao batisa dia hoisy olona maromaro zay ndreo fa teo amin'ny anjarako mihitsy ny nanao batisana azy tamin'izay fa voakasika ny tadidinao hoe ity le nakalamba ho an'ny taria tisy ty atao batisa halleloia zay mivady mitady an'izay olona izay mihitsy mantsy fa tsy hitanay izy hoe aiza efa ela loatra tsy fantatra hoe aiza izy zao fa matoky sy mino aho fa mbola tehirizin'Andriamanitra izy any ambadimbadika ary tena mitady azy mafy mihitsy zay mivady efa hatramin'ny ela fa tsy fantatra hoe ahoana ny fomba itadiavana azy tsy fantatra izy any analina any amin'ny Facebook dia tena hoe zava-dehibe zany hoe hitanao mihitsy hoe ry olona ry tery amin'ny farany maloto tery vita tena manao batisa tsy vita ny asa na dia amin'ny tenareo tsy vita ny asa raha mijanona fotsiny amin'ny ataovy mpianatra ny firenena rehetra fa mbola mitohy manaova batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka amin'ny fanamasina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo halleloia dia io zavatra ampianarina ianareo ny zavatra ampianarina ianareo zavatra nampianarina anay ihany halleloia halleloia dia zay rehetra nandresen'i Jesosy tsy ampy zany hoe atao mpianatra antanareo atao lasa ampitelin'Andriamanitra iza fevalohany iza fevaroa iza fevatelo tsy izay ilaina ny midiran'Andriamanitra halleloia fa ny tena ilaina manabatisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanamasina dia mampianatra azy zay rehavana efa isaorana an'Andriamanitra ho azy zany teneko anao zany za misy fotoana zay mitory-teny eny ampovoan-tsena dia nitarika gropy anankiray tamin'izay dia nitory-teny tany Talata amin'ny volon'ondry ao ampovoan-tsena ao mitory-teny fa nalain'ny maire sy ny polisy municipal tamin'izay nentina tany amin'ny birao nentina tany amin'ny gendarme hoe manakorotana saim-bahoaka inona ho atompoko ny saim-bahoaka korotaniko mitory-teny tena fandaminana fiainana nge ho atompoko ny etiko hoe filazantsara nge ho atompoko ny zareko hoe dia lazainareo fa manakorotana saim-bahoaka ao mantsy azy tsy mety maninona izy narenao raha any am-piangonanareo ka ny ano aho efa mino ny any nge ho ary monsieur le maire efa mino e ny any efa mahafantatra fa ny aty mbola tsy mahafantatra paraky gasy za tamin'izay teo amin'ny mivarotra paraky gasy mihitsy no nijoro io paraky gasy nareo zay tsy izy tsy aza amin'ny paraky gasy zany zay azy idiana any amin'ny fiainana paraky gasy nentina tany amin'ny gendarme tamin'izay nentina tany amin'ny hoe manakorotana saim-bahoaka ozy aho mantsy angamera oringamera filazantsara io mampilamina fiainana efa tsy mampikorotana fiainana fa alao mba hitory-teny dia tsy niala teo raha tsy nahazo autorisation nomena taratasy ara-dalàna am'izay zareo mpitory-teny eo Talata amin'ny volon'ondry tonga avy hanitsaky ny talata am'izay reraka aveo mihinana koba be sy koba ny Talata amin'ny volon'ondry satria baiko dia tonga ataovy mpianatra ny firenena rehetra nampon'ny Talata amin'ny volon'ondry namponina tanina renina ry havana malala da tsika mba hanao ohatr'izany
maika Jesosy ary zava-dehibe tamin'i Jesosy io ary nafarany mafy ary tena nasaro-piaro azy ohatriny atosika mihitsy mbe mandehana. Halleloia. Izao rehefa mitarika olona aza mamitaka olona, aza mandrisy fanantenana olona, ampafantaro azy ina no atao eto. Aza tenenina izy andao ivavaka fa misy valim-bavaka, fa ombadika ny valim-bavaka, tao alohan'ny valim-bavaka nisy fankatoavana. Asian'i Jesosy tsika mampianatra ny olona hitandrina izy rehetra. Halleloia. Nandidina azy Jesosy ry havana tsy nitondra, tsy nanome atsika baiko hanao akoatran'izay zavatra izay. Ny zavatra rehetra ataon'ny mpitoro teny zany dia tokony mifantoka any amin'inona mba hahatonga ny olona ho lasa mpianatra Jesosy. Be dia be ny asa fitoriana mivoana amin'ny zavatra nafaran'i Jesosy talohan'ny niakatra amin'izao. Be dia be mihitsy amin'ny asa fitoriana amin'izao andro iainantsika izao, amin'izao 2022 izao, zavatra tsy nafaran'i Jesosy. Tsisy nidiran'ilay koa ny zavatra. Misy fotoana ny ravina mijery anao fotoam-bavaka. Za rehefa lahady maraina dia matory maraina be zay rehefa lahady zay mba makaina indrindra. Dia zay ny amin'ny 1:30 any zay vao mifoha maraina rehefa lahady na mifolo. Fa amin'ny lahady zay mifoha maraina be fa andeha hamonjy mariazy mahafinaritra be. Rehefa lahady iny dia ambombofan'indrindra dia mijerijery te ny tenin'Andriamanitra. Dia mba hoe tsy tenin'Andriamanitra ny antsika zany ny enona fa mba hoe ny tenin'Andriamanitra. Fa hory havana malala tena mihaino aho. Dia fila aho isaky mihaino aho Jesosy aho. Raisina zay za tena olona mbola vohitady an'Andriamanitra, inona no raisiko amin'izany? Tsy afa-tsy ohatrany dedehaka hafa zany dia ohatrany dia fomba fanaon'ny olona mihitsy zao ty le hoe eo anaty fotoam-bavaka dia antsoina misy olona antsona venao aty. Ianao a. Za zany anisan'ny olona tsy mankasitraka ny zavatra iny mihitsy. Inona zany? Tsy mandeha tany. Ino hitan'ny naila reny zao tsy mahazo mandeha tany le pasteur. Be dia be izy zao mesy tena mahatsiravina mihitsy ny ary. Tena mialako tsiny. Dia fomba ny zareo mihitsy zao ty le hoe maka olona dia asiana mandroso eny aloha dia ohatra hoe fiainana rakoto avianao aty. Ianao ohatr'izao sy ohatr'izao fiainanao marina sa tsy marina. Ny olona ray fiangonana io mahafantatra ianao zany mba miafinavina tonga ao am-piangonana mba hiresaka amin'ny pasteur problème. Nga pasteur manaiky an'izany ataony fantatry ny olona rehetra hoe problème anao. Lozana ireny ry havana malala. Or pasteur aza dia atao aza dia viravirenina mason'olona problème ny olona mampalay. Le olona amin'io ianao tsisy inona mihitsy ao tokantranonareo marina sa tsy marina. Marina izy dia ny olona rimona alele satria mahay maminany zany pasteur. Ianao mijangajanga be mihitsy ny vadinao. Ozy ny olona indra matiny ohatry lozy zany. Hitanareo mahatonga ny olona manao an'ireny dia te-hanao ohatran'i Jesosy ilay nahafantatra an'ilay vehivavy Samaritana. Fantatry Jesosy daholo ny momba an'ilay vehivavy Samaritana efa imbediabe nanambady ary ilay ipetrahanao amin'izao ary tsy vadinao akory. Marina zany. Nefa tsy azonareo adiny ge pasteur dia zao Jesosy sy ilay vehivavy ireny ange ny teo tsy teo amason'ny mpianatra koa izy nanao an'iny satria Jesosy endry fiainan'olona ve dia ho avoakako eny amason'olona. Nareo zao mba mitantara problème anahy. Zao problème dia teneniko eto amin'izay. Io zao ry ohatra sanatria zany hoe ohatra ny teneniko iny zany ohatra ry Ranabavy Maria zao dia tantariko eto ianao mbola tsy afaka paraky gasy. Ianao amin'izay paraky gasy no Maria zao ohatra sanatria loza inge zany. Dia feno karazany zavatra hitanao hoe tsy nanafaran'i Jesosy. Ny zavatra rehetra atao ny hetsika rehetra ataontsika dia manana tanjona ny hatonga ny olona
ho mpianatry Jesosy. Raha ohatra zao tsika no oeraoerety fotsiny de fanontaniana atonga ny olona ho mpianatry Jesosy fe zay sa hamolavola inona ary tsika eto hamolavola olona anao oeraoera evangelika tsia hamolavola olona ho any an-danitra hamolavola mpianatra hampianatra ny olona izay nampianarina tsika ryabako ohatra retereko teo Marizao matsiny de Marizao ny teneniko satria Marizao tsy mora tohana sao de misy olona teneniko avy eto sao de tezitra eo fa ohatra ny teneniko teo tsy hoe mihina-paraky izy raha mihina-paraky izy tsy mbola tafiditra tamin'ny groupe izay maresy fa manana tanjona mazava Jesosy tsy ny ahitany olona tsika hoe izy fa ny atonga ny olona aninona ho lasa mpianany tahaka atsika lasa mpianany mamindra fotsiny ataotsika mandalo eo amintsika de mamindra an'iny mandalo amintsika de mizara an'iny zay nomena atsika any ny zarentsika tsy afaka ampitombotsika raha tsy afaka ny ampiaina. Alleloia. Ary mampianatra azy hitanina zay rehetra nandidiko anareo ary fantatry Jesosy fa tsy mora zany hoe nao ve araka ny teniko taloha eny amin'ny 13 mai zay taloha de mitory teny aho razana vavy malala ohatrao de misy lehilahy tonga eo akaiky de nasoky aminy mitory teny aho de andrarahany taoko anaty vera de mba malaisan-kely fa aza de manao azy zany. Alleloia. De le manao mampimeme amin'ny olona izy tonga de miforsenina keo am-bavako le vera misy taoko za amin'ny mitana baiboly ny tanako iray nde mitana megafona tonga de tsy mora le izy tsy mora ala ny fampatarany Jesosy fa tsy mora de zao ny tenen'i Jesosy indro za momba anareo raha tsy momba antsika Jesosy lozany nahazo nisy fotoana nitory teny teo amin'ny Conforama teo zay nahampalahelo anjaran'le rahalahy anankiray zay no nitory teny tam'izay nahampalahelo nisy vehivavy tena mamy de mampitory teny eo amin'ny Pompeo eo amin'ny eo devant Conforama eo zany lavany le vehivavy fa tena tonga de nitanjaka izy teo alohan'le lehilahy atao mihitsy zany zay mampi déconcentré an'le mpitory teny fa soa ihany fa Jesosy efa niteny omba anareo aho. Alleloia. De tsika tsy miemotra zay misy fotoana efa nitory teny tany ambadiky iny moa lalana le any lalana makany Atsirony Mandidy eo Asakay izy any avany faritra andrefana eo Asakay misy lalana mitsofoka am'izay lavitra any anaty lalana any am'izay de misy toerana teo hoe Belagera de zany toerana hoe Belagera zany mandalo tanàna maromaro ianao feno dalo le dalo reny mihitsy efa nisy sariny publieko zay teto tam'izay mandeha zay am'izany de tonga de atao eo ambony eo ny bafla de efa am'izany ianao tonga de vovoka tsy vovoka fa mifanena amin'ny dalo ianao fa torianao teny ny dalo torianao teny Jesosy tsy mbola fantany tsy mbola reny fa atao mpianatra ny firenena rehetra an'izany Belagera zany misy olona ohatra atsika zao voatory fahamarinana misy fiangonana mijoro any fiangonana nisy any taloha mitory fahamarinana anaty fahamarinana ny olona any Belagera. Alleluia. Any amin'ny faritra andrefan'iny
tsy mory zany miresaka amin'ny dalo hoe dalo a ny torianao teny fa ina aminao mitondra reny le ohatry ny antsy be reny ianao mitory teny izy mijerijery ny anaty tomobilinanao inona ny zavatra to tsy de mifantoka mitory teny izy fa jereny raha misy zavatra hoe so de misy mahasoa atao amity raha am'izay izy moa tsy mila zavatra be dia be fa nendrzareo ny resaka zavatra fihinana ny tena alainy jesosy ny teny ary eo ny vata misakana anankiray atsika te hitory ihany atsika matahotra tsika miahoatra ary fantatry jesosy zany fantatry jesosy fa na de fa ny formeny ary reto mpianatra reto hiatrika zavatra mafy zao ny tenen'i jesosy mandehana alleloia indro za momba anareo mandrakariva zany a mandrakariva zany amin'ny fotoana rehetra tontolon'ny andro maraina mandrakariva tontolon'ny andro na amin'ny alina mandrakariva ary izy tsy ny andro anankiray ihany fa ambara-patonga ny fataperan'izao tontolo zao raha mbola tsy tapitra zany ty zao tontolo zao ty jesosy momba ny mpianatra foana efa maty ny mpianatra fa zay mpianatra natsangana eo de momba n'iny taka ny nombany jesosy an'ireo mpianatra eo nombany an'izay mpianatra ohatrany an'iny nombany an'izay mpianatra de ombany antsika ihany koa ozy Andriamanitra mantsy any Josoa tahaka ny nombako amin'ny Mosesy ny mba ombako anao koa isika ingerevana ombany jesosy tahaka ny nombany Andry Petera fa za tena miteny anao hoe alleloia za tena teteny aminao mila mahery ianao mila mahery tsika za de zany ny finoko a za jesosy tahaka ny nombanao an'i Stefana no ombanao ahko ary tsika tsy tokony atahotra andeha hitory Valensia tsara tsiry Thomas zay ndray vao hitako fa tadidiko tsinona ianao efa teto misy an'io anarany hoe tsara tsiry io alleloia misy zoko be anay taloha mpiara-milomano taminay a tsara tsiry ny anarany averiko tsy tokony atahotra tsika andeha hitory na de mampatahotra aza no mitory zaho tena teneniko anao tam'le zahako le nitory teny zay le niraisin'le lehilahy ngeza be izy le raha ngeza be mainty be mena maso be zay tena le ngeza be re mihitsy a tonga de niraisiny tamin'ny vozon'akanjo koa andeha hokendainy za rehefa nanataoko tam'izay ny andro fotsiny ahako hoe jesosy a inona no ataonao am'izao ahoana ny hevitrao am'izao ohatrany andeha melaka tamaina anazy zany izy tonga de nitabataba ny olona tonga de nitabataba avy anao kosa le mitory tena de tonga izy de niahotra tonga izy de navelany ahako de mbola miteniteny anahaka any izy fa tsy sananao nin'inona natsangan'Andriamanitra raha olona ireo ihany natsangan'Andriamanitra niaro anahy de nitabataba indreo ty laza ny nataony tam'izay izy nareo lasa izy nitsoaka nandeha taxi de nitsoaka nandeha nefa izy niseky hamono anahy everany fahomba azy daholo ny olona ny olona ireo makasitraka toriteny ihany manino reo olona ireny lasa makasitraka toriteny jesosy ny nomba anayko ino za momba anareo mandrakariva ambara-patonga amin'ny fataperan'izao tontolo zao naiza le atsika na hitory aiza tsika na hitory aiza zao fotsiny teniko anao mandehana mitory fa jesosy momba atsika ary tsika tsy hoe mahay mitory sa tsy mahay mitory misy ten'Andriamanitra ihany amin'ny marika ola sy tsika ten'Andriamanitra ke vavarina amin'ny marika io marika io ihany tany amin'ny fahatelo amby folo marika toko fahatelo amby folo ampahaezako anao androany ianareo reo a tapaony hevitrareo andaotsika androsana asan'Andriamanitra andao androsana asan'Andriamanitra fa mahasoa atsika marika fahatelo amby folo andiny faharaiky amby folo ho ten'Andriamanitra
Vitatsika marika 7 andininy fa 1 raha mitondranareo atolotra izy de aza manara teo zay olazainareo fa izay teny omenanareo am'izany olo zany no olazainareo fa tsy anareo no teny fa mifanay masina. Alleloia. Na barina izy de mampina misy fotoana zareo se manadalana hoe maniratsira fa raha vao tsy tonga ianao de ry zareo reo malahelo aiza le mpitory teny misy fotoana avo be rona de tsy maintsy mijanona. Marina mihitsy zany. Ry havana na mahay mitory na tsy mahay mitory ianao, tsisy mahay mitory ary tsisy tsy mahay mitory fa rehefa manaiky fotsiny hoe za Jesosy atao fitaovana androany. Alleloia. De zay ho teneninao Andriamanitra mimetraka an'izany any am-bavanao. Zany hoe ombanao mandrakarivo zany de zay rehetra ilainao. Zany mahatonga antsika tsy tokony hanahy rehefa andeha hitory na no tenenina na no enti manana. Zay rehefa misy asan'Andriamanitra ataonay de zao. Miteny fotsiny Jesosy vonona izay meo anay ny fitaovana. Alleloia. Meo anay ny moyen. Alleloia. Zay mivady rehefa misy zao asan'Andriamanitra zao, rehefa misy zavatra zay mivady de mba lehibe aminay mihitsy mantsy ty asan'Andriamanitra ataontsika ety. De isan'andro sika isan'andro mieritreritra foana hoe inona andondrery dada atao ohatry inona ny anatsarana an'le izy zany e. Inona mba anatsarana an'le izy nadao soloina ny fitaovana nandao ohatry zao de zao fotsiny tenenay Jesosy heninao zany tianay karakaraina io fa tena tahin'ny tompo tonga de vita le zavatra rehetrarehetra. Tsika zany no tsy tokony hampanahintsika ary tsika tsy mila hoe misy olona anariko foana matetika hoe anao asan'Andriamanitra ary seho izy fa mba toany ara-bola. Ao izy misy olona manohana ara-bola foana ny andafy fa tena tsy nanohana intsony le olona de mba sao de mba afaka tohanany se. Za koa ary sy mba manana asan'Andriamanitra tena tohanako eto fa zao maninona aloha zay vitany atao. Tsika tsy mahazo manala baraka an'Andriamanitra any za zany tsy ho hitanareo tamin'ity fandaharantsika ty mihitsy ty teny ty hoe raha hanohana ny fandaharana ianao de andefaso voly zay. Rehefa anohana ianao manohana ho azy am'izao fotsiny ka sy antompo fotsiny ao de manohana ho azy am'izao fa tsy anjarany hoe manany am'izany ka hiteny aminao hoe zao atao. Satria maninona Andriamanitra Jesosy momba antsika ary raha mbola velona mbola misy koa ty tany ty raha mbola velona koa tsika Jesosy momba antsika amin'ny lafiny rehetra na ny teny holazaina. Za tsy mba matahotra mihitsy mijoro eto aminareo isan'andro. Ny zavatra fantatro de zao miaratsy aminareo mikitika olona foana fa anisan'ny tena fahazaran-dratsy koa zany misy zavatra tena tsy milamina mihitsy ao anatin'ny oriko io misy zavatra ohatra manodidikirana azy foana ny anatiny any. Mialatsy indrindra re mety genenareo mahita anahako mikitika olona foana. Mialatsy indrindra. Zany mahatonga raha matetika mihevina fa io oriko io mody ngezangeza fotriny tsetsitsetsina matetika. Ny tiako lazaina somary tapaka ny tiako tenenina teo. Jesosy momba antsika izy amin'ny zavatra rehetrarehetra. Misy zavatra tiany hatongavana de ataony io. Tsy tokony hanatsika ny amin'ny zavatra za teneniko anareo misy fotoana variana amin'ny asan'Andriamanitra na ny ran'Andriamanitra anahako eto ohatry zao hoe isan'andro ianao isan'andro mitory teny fa za tena teneniko anareo tsy manana ny zavatra fantatro alohan'ny hanomboana ity fandarana ity de tena hafana masina entindray fitaovana. Alleloia. Ay misaotra tojo hoe tena zay ny any vavaka ataoko eto hoe an'izay zavatra zay mihitsy tojo misaotra ny tojo hoe fanahy masina za hijoro eto ndray
ahoana moa ravana ny ahitako foana raha amin'ny maha-olombelona anahy hoe ao anatin'ny herinandro hitory teny zany foana fa efa ao anatin'ny fomban'i Jesosy atsika zany. Indro za omba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana mandrakariva jerena ianareo hoe lasa misy aminareo manana tonom-bavaka tonga de mahakasika fo zany avy taiza ireny avy amin'ny fomban'i Jesosy. Halleloia, avy amin'ny fomban'i Jesosy, satria izy maname toky fa ombantsika arombantsika amin'ny lafiny rehetrarehetra. Ninona zany ilaina? Mila vola, momba antsika izy. Mila fitaovana, momba antsika izy. Mila fiarovana, tena momba antsika. Nataony iorakoraka ho any olona manodidina, naisiny ny lehilahy nyvozana tonga de feo any olona reny waka kosa rangala mpitorotena azo atao inona de votsitra ny tanany. Halleloia, Jesosy momba antsika mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao. Nitoroteny tany alavitra be zay indray andro fa tena ratsy loatra le lalana de le tôbila netiko nitotona tamin'ny vato ngamba de tapaka ny misy tuyau fandehanana liquide de frein zay tapaka, tsy isy frein le tômôbila. Nefany tamin'izany tanàna zany raha vao olona vahiny anao mandalo ka zay tsy maintsy manao saron-dohatry ndreny olona silamo reny tamin'izany satria vovoka be mihitsy de torahan'ny zareo vato ny tômôbila everiny fa hoe olona le paka kelin'ny mpanafika na ohatr'izany reny de tsy afaka mijanona amin'le tanàna fa raisinao an-tsaina fotsiny misy lalana fidinana be ohatr'izany de vekarina ohatr'izany fa tsisy frein tômôbila etiko. Mipotsaka frein zany io tômôbila io, atao fotsiny zay nahatonga teo amin'ny tanàna teo akady misakay teo tamin'izany. Zay Jesosy asanao ny ataoko aty, tsy ho faty aty kosa moa za Jesosy maty martyra fa tsy maty tapa-frein fa nombany tonga zao mahatsara tômôbila. Halleloia, andeha hanao asan'Andriamanitra zay marary mafy mampionona tamin'izay, zany efa tsy maintsy andeha miankina amiko le tafika masina satria tômôbilako nitondrana ny olona rehetrarehetra tamin'izay. Raha mijanona zany de tsisy tafika masina mampionona ilozakeo miaraka amin'ny zazakely, marary mafy fa de tena hoe andana tena andeha fa Jesosy anjaranao io. Ianao rehefa andeha hanao asan'Andriamanitra aza manahy fotsiny ianao. Mahita tantara nareo. Manoloana olona tsika mahafiatoka mafy efa mitory teny. Ezekely angeva kitsika etoka paherezana anao satria ianao mila paherezana ianao androany. Ezekela toko 7 rehefa horahan'Andriamanitra Ezekela mba tadinareo ty teny ty amin'ny fotoanareo andeha hanao asan'Andriamanitra ka mitady ho kifikivy mila ndray zao tsika eo fity Ezekidano Ezekela Ezekela toko 7 rehefa irahan'Andriamanitra Ezekela de zao ny tenenin Jesosy, zao ny tenenin'Andriamanitra taminy hoe mafiatoko ireo izy izy ekeko fa mafiatoko ireo. Ezekela toko 7:9. Ino izy izy Ezekela toko 2:7. Ry zanak'olona maniraka anao aho amin'ny zanak'Israely ero amin'izay nitirisam-piodina zay efa niodina tamiko, izy sy ny razany de samy nanota tamiko avokoa mandrakandroany. Ary hoany amin'ny zanaka mafiandrina sy mahadimpony ny rahako anao ary anao aminy hoe zao no lazainy Jehovah Tompo, ary na hiaino izy na tsy haino fa taranaka maditra izy de ho fantany fa efa nisy mpaminany teo aminy. Ity koa zany zavatra tena teneniko anareo ty, nanetsika mandeha mitory de tsisy mirara tena misy miaino lasana mpavamalala mibebanareo esy
kivy am'izay ianao mety tsy nahomby ny asan'Andriamanitra nataoko. Tena hiala am'ty asan'Andriamanitra ty tsy mahomby aho. Nanao ny asanao? Ese hony fa tsisy amainina akory. Kivy ianao. Efa nao asan'Andriamanitra ianao de ity lohanao ty mila mafisina. Satria ny olona andrahan'Andriamanitra antsika de olona mahadi-po, maditra fo, de olona mpiodina. Andriamanitra aby ny odona ny kozehanao. Tsisy tokony hampalahelo antsika sy hampatahotra antsika sy akivy antsika mihitsy raha tsisy mihaino tsika rehefa mitory. Mandeha mitory amina tanàna iray ianao tsisy ny haino. Ohatra ny mitory amin'ny tany efitra izy ranabavy Marina de aza kivy. Ny olona andrahan'Andriamanitra antsika de olona mahadi-po sady olona mpiodina. Tsisy resy lahatra. Nanao ny asan'Andriamanitra tany roneny. Kivy ary dada tsisy resy lahatra na de ray ary mba nanao hira, tsisy nanangan-tanana, tsisy ny hira teo, za rery ny hira niogaoga teo. Za tsy andeha tsondry, leobe aza leobe. Tsy voatery hatarika olona ianao. Fa ny zavatra ataona iandrahan'Andriamanitra de zao ny mitory fotsiny. Ny mampalala an'ireo olona fotsiny fa nisy mpaminany nandalo teo de vita ny anjaranao. Hoy tena hoe na hiaino izy na tsy haino. Ny ataonao zany de le mitory fotsiny, tsy malahelo am'izany ianao. Tsisy olona niova fo, tsy malahelo am'izany ianao, ny anao vita. Ianao ny atrehan'Andriamanitra nahazonao ty tsara ianao. Miandry anao ny valim-pity anao. Zay de mitory. De torinay no marina. Ny lehilahy, ny vehivavy tsy aoka tsy hanao fitafiam-behivavy, ny lahy tsy hanao fitafiam-behivavy. Aza mihinana biby maloto. Ndao tsika hitsahatra rapitso rehefa sabata. De misy mihaino ary isaorana anareo zay mihaino. Fa zay tsy marary fo raha hoe mitenareo zay tsisy raha renay an'izany. Any andray de pataloha foana. Za ty andafy mangatsiaka. Ngay Rado Rakotosalama no hiantoka Menakombo anara idiran-drivotra. Za tsy antoka. Io zany foana. Aza manao pataloha nefa tsy izy lanin'ny rivotra. Any Jereo zao ny vadinay zao reniko. Kanao le tany mampino. Na tsatoanao tampoka tonga aty an-tranonay amin'ny firy tsy hitanao manao pataloha zany ny vadiko. Ary tsisy ny force, tsisy manambana basy anazy an'izany. Fa fantany fa tsy sitrapon'Andriamanitra. Fa tsy mbola niditra hopitaly koa hoe voan'ny sovoka. Alleloia. Ianao raha hijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany, Andriamanitra ny antoka anao. Andriamanitra hiantoka anao. Alleloia. Anao rehetra sy ny Menakombo ny Egypte taloha rehefa misy rivotra. Zay sy mamanay Menakombo taloha rehefa riavana. Torio fotsiny. De zao hieno ny olona tsara, tsy mihaino ny olona tsy maninona. Ny anjaranao vitanao. Hoy tenin'Andriamanitra hoe na hieno izy na tsy hieno de torio fotsiny. Zay lazain'i Jehova de teneno. Ary zao mila fantatry ny olona fotsiny. Zay zao tonga eto aminareo eto ty fandarana ty. Mitory aminareo fotsiny. Zao ny sitrapon'Andriamanitra. De zao makatoanareo faly be zay. Alleloia. Tsy makatoanareo tsisy azonay atao. Iny anareo sy Andriamanitra iny. Ny andresy Andriamanitra efa vita. Alleloia. Menakombo sy paraky mihitsy ny fatao amin'izy de le asiana labozia de le atao manao ohatra zao ny tonga de afaka mihitsy. Ye. Tsy zanak'antitra daholo. De tsy olana fa ny zava-dehibe ianao nitory. Rehefa henonareo fotsiny zany ny zava-marina. Toy izany hoe tsy marina zany zay tsy hanao an'izany de tsy olana intsony zay. Efa nare fotsiny nareo.
ny tenandriamanitra hoe fantany fotsiny de ho fatana fa efa nisy mpaminany teo aminy zany efa nisy nampitandrina anjarany ny sisa ary andiny fahina ary ianao ry zanak'olona aza matahotra azy aza matahotra ny teniny na de voakasiky ny amiana sy ny tsilo azy ianao ary na de eo amin'ny maingo aza nipetrahanao eny aza matahotra ny fiteniny aza mivadimpono ny tarehany a fataranaka maditra izy mila manana ity andriny ity mafy ianao tsy mihemotry zany anao manoloana an'izy amin'izy rehefa ho ampiasain'Andriamanitra aza matahotra aza mivadi-po ary lazainao aminy ny teniko na eno izy na tsy eno fa tena maditra izy fa nao kosa ry zanak'olona mesoneno izay lazaiko aza maditra tahaka izany no ten'Andriamanitra aza maditra tahaka an'izany taranaka maditra izany no sokafo ny vavanao ka hano izay ahafahako anao halleloia de ilana senaninana an'le orona taratasy de nitany hoe mamy de mamy iny fotsiny no mivoaka tao aminy lay tenin'Andriamanitra izay nohaniny halleloia tsy matahotra ianao tsy mikoropaka ianao Andriamanitra momba anao Andriamanitra no mitantana sy momba anao halleloia eto ny Andriamanitra miteny any amin'ny Ezekiel 7:15 indro efa no amafisiko ny tarehinao hiatrika ny tarehany ary ny andronao anandrina ny andro ny andro ko efa namafisin'Andriamanitra io ary ataoko toy ny diamondra ny andronao eny mafy toy ny vatolampy azy ka aza matahotra azy na mivadi-pono ny tarehany fataranaka maditra izy fomban'Andriamanitra daholo zany halleloia fomban'Andriamanitra daholo zany ianao io mahafiandrina noho ny olona torianao namafisin'Andriamanitra nomen'Andriamanitra fahefana nomen'Andriamanitra fahefana anketsika io mitory halleloia ary amarana ko azy satria efa lasa ny fotoana misy tenin'Andriamanitra ny amin'ny Isaia 7:20 anisan'ny teny mahafinaritra nahako mihitsy amin'ny Isaia izy tia misy aminareo naray an'ity tsodrano ity tamin'ny tsika ny fadianina tsy haiko iza taminareo naray an'ity tsodrano Isaia 43:2 manao hoe raha mitany rano ianao nazo andininy voalohany Isaia 7:20 ankehitriny Jakobo zao no lazainy Jehovah izay nahary anao sady namorona anao ry Israely aza matahotra hoe efa nanavitra anao efa niatso naranao ay ianao raha mitany rano ianao de ombanao ary raha mitany ony ianao de tsy hanavitra anao izy raha mandeha mamaky ny afo ianao de tsy may ary tsy horehatra aminao ny lelafo fa Andriamanitra ny ombanao zany rehetrarehetra zany no manan'Andriamanitra tsisy ninona na onjan-dranomasina tsy asakana anao na afo tsy masakana anao na rindrina tsy masakana anao io teninao io afaka mamakivaky tena rindrina io rehefa Jehovah manositra anao misy fon'olona ny tena mafia fa io feonao io io tenin'Andriamanitra zarainao io to de mitsatoka anatin'ny fon'olona rehefa Jehovah manositra anao de manomboka androany fantatrao zao ny tokony atao fa tokony hamolavola mpianatra ianao tahaka ny namolavolan'Andriamanitra anao tamin'ny alalanay de tokony anjaranao mamolavola mpianatra za zany tena tetenanareo mihitsy hoe mezanareo na de olona ray ary voatarikareo amin'i Jesosy eo amin'ny fiainanareo na de ray azy hoe inja misy olona ray indrindra reny olona madity namanareo maditiditra reny manomboka andefa sy fandarana manomboka izareo teny mamy halleloia fahitanareo zany hoe Jehovah momba anareo hatramin'izay nareo mitenitenin'Andriamanitra amin'ny lova ry ny teny ratsy fa manomboka androany io na ty toriteny ty vavakantsika rehefa manomboka mitoringa ianareo manomboka mitenenaka ianareo fa tsy haniratsiranareo tsony ny olona fa manomboka iaino halleloia zany Jehovah rehefa miasa momba anareo any Andriamanitra momba antsika tsirairay avy anie Jesosy ray avy mba ho ataon'Andriamanitra tahaka ny Josany hoe tsisy hajanona eo anoloanao intsony tsy misy olona hajanona eo anoloanao amin'izao andro farany zao de misy zavatra mampalahelo mitranga betsika ny mpampian'Andriamanitra miala amin'Andriamanitra
ao no miverin-dalana ao no mieritreritra fomba manompo an'Andriamanitra ihany nefa tsy ny asian'Andriamanitra ataontsony atao dia mitovy amin'ny miverin-dalana ihany zany ary Andriamanitra dia efa ela no miteny fa be ny vokatra fa mampiasa ny vitsy. Teny amintsika andro ao manao hoe Andriamanitra zany tsy mila hoe tsy mitady olona mahay mitory teny, tsy mitady olona mahay fa mitady olona vonona Andriamanitra. Any amin'ny Isaia any efa nahazo hiraka rehefa nitendrinao mpaminany Isaia dia misy tenin'Andriamanitra mampalahelo kely teto manao hoe 9:9 ary nandreny feo an'ny tompo nanao hoe iza no irahako ary iza no andeha hirakay ay ao an-danitra lavana misy antsoantso mitady olona, misy recrutement misy tena fitadiavana mpiasa offre d'emploi be dia be mihitsy ao an-danitra ao amin'izao fotoana izao efa hatramin'izany midradradratra ny ao an-danitra ao miteny hoe iza no mety irahanao, iza no mety irahanay, iza no irahako ary iza no andeha ho irakay. Mitady Andriamanitra. Tonga aminao izany andro sany androany tonga tamin'ny Isaia zany ary fantatsika tsara fa Andriamanitra tena nampiasa ny Isaia. Anisan'ny mpaminany lehibe indrindra tao amin'ny Baiboly zany mpaminany Isaia zany. Nitadiavina tao anatin'ny maro mihitsy iza no andeha ho irakay, iza no irahako, iza no andeha ho irakay. Zao ny tenen'ny Isaia ary hoy izaho taminy intia zava-dehibe tamin'Andriamanitra zany. Isaia 9:9 le izy teo i Albertina i Erika azafady. Ary nandre feo an'ny tompo nanao hoe iza no irahako ary iza no andeha ho irakay dia hoy izaho intia irao aho. Mba fantatrao azonao an-tsaina ve ravana hoe tahaka ny ahoana ny fifalian'Andriamanitra tao an-danitra tao tamin'izany fotoana izany. Raha ny tenin'ny olona hoe raha nanohana ny antso Isaia nanao hoe intia irao aho. Jesosy Jehovah Andriamanitra mitady olona izy amin'izao fotoana izao. Miaina ny olona manaradia an'Andriamanitra ary tsy ny manaradia ihany fa ny manompo an'Andriamanitra ka mandray ny hafatry Jesosy hoe mandehana ianareo ataovy mpianatro ny firenena rehetra. Dia lasa tian'ny olona dia tsy dia mifantoka amin'ny fampianarana mba hahatonga ny olona mpianatra intsony fa mifantoka amin'ny zavatra hafa. Androany tonga eto amin'ny fandarana andramika izao ny azon'Andriamanitra hoe za te homba anareo mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Anao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina mampianara azy hitandrina izay rehetra nasaiko nitandremanareo. Aza matahotra ino za homba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Raha homba antsika Andriamanitra, raha Jehovah no momba antsika, iza ny atohatra antsika ho ny tenin'Andriamanitra. Androany tonga aminao ny antson'Andriamanitra. Hitanao izao fandarana izao, fandarana natao hamola volana antsika rehetra rehetra. Tsika rehetra tsy hoe izay ny mpamola vola, tsy hainay izany. Fa teto tena sehatra iray ataon'Andriamanitra hifamola vola antsika amin'ny asan'Andriamanitra. Hitanareo ireo mpitory teny ireo nentim-boandreo manao vavaka fanombohana ary tsy mora manao an'izany amin'ny voalohany, ao ny henatra, ao ny fisalasalana. Fa ny fanontaniana mipetraka androany mitady Andriamanitra iza no manaiky ho irakay, iza no irahako, iza no irakay. Manomboka amin'ny herinandro io amin'ny alatsinainy misokatra ho anareo rehetra rehetra ity fandarana ity. Halleloia. Manao vavaka fanombohana asan'Andriamanitra izany mitohy any amin'ny toriteny. Nareo amin'ny groupe izay maharesy rehetra rehetra, raha mbola misy tsy nitoriteny ao dia mahereza fa mila anareo Jesosy, mila anareo Jesosy. Anjaranareo mamaly androany hoe zay ny antson'Andriamanitra intia
aza dino le lesona teo aza manany am'izay olazainareo sy no teneninareo fa mifanamasina metraka an'zareo anatinareo de meteza fotsiny ho fitaovana fampiasain'Andriamanitra meteza ho fantsopitahina ho an'ny hafa fa milanao ny fanjakan'Andriamanitra samahita in'Andriamanitra tsika tsirairay avy mino fa voarainareo zay afatry zay anao antirititsika de ivavaka andao rahan'olo tentsika anatin'ny tirite raiko za misaotra anao fa tonga amiko ny antsonao ny ty androany ty anaiky a Jesosy Zinna mo Andriamanitro Zinna mo an'batin'endrinao mpanota tsy mendrika toko nefa indro fatoloranao niso ambarako eto zao Jesosy ny fafozatenako anompo anao tsy andraraky ilombiando fa tena anao ny asanao tokoa ka nany saiko na ny aiko foko aretiky manao savy mitenekeko no fitaovana eo ampelantananao Alleluia Zava mifanohitra am'paikonao Zava mifanohitra am'paikonao Da hitondra ny fiangonanao Anao ny fanao izao tontolo izao Lambara queto izao Ny fafoizan-tenako anompanao Tsy andraraky ilombiandolo fa teneno hoe tena anao ny asanao tokoa Jesosy de teneniko hoe na ny saiko na ny aiko teneno hoe tena foko Jesosy ary hoetiko manao Ny fanahinao ambomba ka nasa taona fivorina manomboka androany tsy ho aroaroko faratsiana fa ianao tsy afoina saraka
siasatsarizati efako gamba eo ambaratsika anatrian'andriamanitra androany ny fafosa-tena atsika anompo azy fafosan-tenako anompanala tsy andrarakilo miandoha jesosy a fa tena nao ny asanao tokoa fatenanao ny asanao toko kana ny saiko e halleluja halleluja arak'izany izy zany reavana malalina dia atolory ny tenanao androany nompo an'andriamanitra tsy mila olona mahay manompo andriamanitra fa mila olona vonika nompo ary ampianatra antsika izy ny asa fitoriana ny zavatra tsy anarana ary afaka tena hain'ny olona rehetrarehetra izay mangetaeta ry havana teo ampiasain'andriamanitra ve ianao tena ataovy ao am-ponao mihitsy androany ny vavaka za jesosy tena teo ampiasainao fa tena ho ampiasain'andriamanitra ianao amin'ny fomba tsy takatry ny saina ampitomboin'andriamanitra ny zany zavatra eo ampilatananao ao anatinao zany atonga anao ho fitaovana mafonja sy mahery eo ampilatanany ivavaka avy atrantsika amin'izao fotoana zao satria efa lasa ny fotoanantsika jesosy eo misaotra anao zay satria lehibe tokoa ianao jesosy a misaotra satria tena momba anay ianao ary voarainay ny afatra androany voarainay ny antsonao jesosy eo indreto zay miteny eto anatrianao ty androany ity fa vonina zay vonina zay jesosy a anoana ny antso mba ho irakao irao ary zay fa teo ampiasainao zay a hitondra ny anjara brika amin'ny asa fanompona mba hitorana mpianatra vaovao ao aminao indray jesosy ampiasao ary izay irao fa miandry ny asa mbola betsaka ny asa tsy vita jesosy a ao ny mety niala tamin'ny asa fanompona fa ndreto zay vonina hitaty an'izany vonina ho irahinao mehoery zay momba anay ianao fa votsavava ary tsy fanapahalalany zay fa mifanainao masina hiaraka aminay ombanay fa ianao efa niteny fa ombanay mandrakariva mbara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo zao misaotra jesosy malala tena ny aja ny saotra sy ny voninahitra manao fa manosora anay tsirairay avy hosory ny tsirairay avy jesosy a amin'izao fotoana zao anatin'ny tokantrano andry dia izy fanosoranao manokana ho an'izay rehetra vonina ireo rehetra zay vonina anoana an'izany antso zany dia hotsongainao a dia hosoranao a dia ho ataonao solovavanao a ho ampiasainao saotra jesosy ny fanaratsy a dia voly sy ny satana tsy mahazo manakana an'izany tsy ho tanteraka amin'ilay tolona reto fa ilay tolona reto dia volavolaina ho tonga mpanompon'andriamanitra avokoa ao ny maniry ho tonga pasteur ao ny maniry ho tonga mpitoroteny ao ny maniry ho tonga mpanao délivrance jesosy malalo ao ny maniry ho mpitarika fotoana ao ny maniry ho pampahery amen jesosy a
tebeotra lavitra anao zay netretinay any eo ataonao amin'ny tsirairay avy ny devoly satana tsy afaka nakana n'izany tsy afaka itsivalana amin'izany ho voninahitra Andriamanitra reriany misaotra Jesosy a halleloia amen ivavaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoan'izao mpandrosika nabavitsika Erika Raka ivavaka ho an'ny firenena tahiny tomporana vavy Erika Injely Jesosy pastera dia tahiny Jesosy tsika tsirairay avy izay trasanjo indray ny dia retia dia rehivavaka isika amaranana fotoana sy ho an'ny firenena dia Andriamanitra iray tsara indrindra mbola vetivy-saorana mandray izay misaotra sy mankalaza ny anaranao izay satria mbola menao fahafahana indray ahafahanay mivavaketo ahafahanay mihaino ny teninao ahafahanay mbola mifanatitra tava aminao sy mandray ny hafatra ao ny androany ity makasitraka Jesosy malala satria mbola nitahinao ny tantaninao izay nandritry ny enenany ka tonga amin'izao commencement sabaty izao indray misaotra Jesosy malala tamin'izany teny mamy izay nampitondrainao mpanofinao izany dia nampianatra anay tsirairay avy teto indray Jesosy dia tena hoe tena ho mpianatra ao tena ho mpianatra ao tokoa izahay tsirairay avy izay mino an'izany teny izany eny Jesosy malala arak'ilay toriteny teo hoe mandeha any ianareo nitoriny teny filazantsara dia atao mpianatra ny firenena rehetra dia tena hoe mandinay tokoa izany teny izany satria mampianatra anay indray ianao ny androany ity Jesosy malala hoe tena hitory an'izany filazantsaranao izany ary maro ny olona tianao voavony Jesosy tsy tianao veriny tsirairay avy matoa izany teny izany mbola tonga eto dia tianao hieno ny filazantsaranao tianao irondry bebe kokoa izay anao ny asanao ka ndreky izay Jesosy izay manatrika eto tsirairay avy dia mbola vonina nanao ny asanao mbola vonina no ampiasainao mbola vonina no irahanao dia manaiky izay Jesosy manaiky ny ho mpianatra ao hatrany izay ka niangatanay Jesosy malala dia feno hery izay ahafahanay manatanteraka amin'izany angatanay mihitsy ahafahanay masina tena hirotsaka aty anatinay tena meno anay ary tena iraikitra aty amponay izany teny izany ka ho lasa mpitoro-teny lehibe mpitoro-teny filazantsara lehibe eny amin'ny olona tsirairay izay ka ahafahanay tsirairay avy eto Jesosy no avonjy olona maro amin'ny alalan'ny teninao Jesosy malala ireo izay efa mitory Jesosy malala dia ianao ny ampitombo ny ositra izy ireo ary mbola eo mpanomboana Jesosy malala dia ianao koa ny amehery azy ireo ary fanainao masina ny mitarika azy ireo mba tena hoe azoto ny toro ny filazantsaranao eo ihany koa Jesosy ireo mbola ao anatin'ny fisalasalana mbola ao anatin'ny tena tsy fahalalana n'izany fitoriana ny teninao izany dia mikasio izy fanay masina mikasio mba tena andresy lahatra azy izany ka tena anaiko mpianatra ao tokoa ka tena hitoro ny filazantsaranao manerana firenena rehetra manerana izay tontolo izao eny Jesosy malala misaotra betsaka tamin'izany teny izany satria tena ilainay izany teny izany amin'izao fotoana izao Jesosy ampitombo ny asanao ampitombo ny filazantsaranao izany dia isaoranay lehibe makasitraka Jesosy tamin'ny teny rehetra satria nameno fonay nakasika ny fonay tokoa izany teny izany dia nangatanay ny fananao masina hitahiry tanteraka amin'izany ary tena hoe hamoha aty anatinay ampitombo ny voa aty anatinay ny izany teny mamy izay nampitondrainao amin'ny mpanofinao izany dia mangataka izay Jesosy ankehitriny tondram-bavaka ny firenenay ary tsisy miafina aminao izany firenena izany Jesosy izay angatanay vavaka isanandro isanandro hitanatrehanao fantatrao ny ady eo amin'izany firenena izany fantatrao ny fahorianao fantatrao ny fidalianao fantatrao ny olanao eny Jesosy mbola maro tsy malala filazantsaranao marina tokoa mivavaka ihany izay vahoaka malagasy Jesosy malala mitoro ny filazantsara ihany fa indraindray mitoro ny filazantsara diso Jesosy ka ampianaro ny vahoaka malagasy mba tena hitory amin'ny tena fahamarinanao hitory ny fahamasinanao hitory ny tena teny marina aminao dia mba hisy fivoazam-panahy lehibe ao amin'izany firenena izany satria izany mbola mahatonga ny firenenay mbola mandeha amin'ny lalan'ny diso Jesosy malala izany mahatonga ny firenenay mbola manopy sampy izany mahatonga ny firenenay mbola ao anatin'ny fahantranan lala ao anatin'ny korotana ao anatin'ny ady ao anatin'ny aretina Jesosy ao anatin'ny zavatra maro ny famafao Jesosy ao amin'ny firenena io tsisy miafina aminao izany Jesosy malala satria ianao mahita an'izany firenena izany eny tokoa Jesosy tena nisy any olona mpivavaka izany firenena izany fa
Indraindray Jesosy tena hoe mandeha any amin'ny lalan'ny diso indraindray Jesosy tena hoe tsy mahalala an'ilay fahamarinanao marina tokoa ka ampianaro any malagasy any Jesosy alatsao ao ny fanahy masonao dia tena hoe aminany amin'ny anaranao ny olonao dia tena hoe toro ny filazantsaranao amin'ny fanahy masonao ny olonao dia tena ho mpianatra tokoa ny vahoaka malagasy rehetra Jesosy malalo dia angatahanay Jesosy ny olona maro dia mandalo vady amin'izao ora sy fotoana izao ao ny mahavary ao ny mandalo olana ao ny mandalo sedra olana ny tokantrano ao Jesosy ny tsy manana ao Jesosy ny jaly dia jereko manokana izy ireny Jesosy ao Jesosy ny voafaritry ny fahotana maty teo afaka nefa tsy manana tsy mahita vahaolana dia ianao Jesosy moka mandy azy ireny tena ho afaka tanteraka tokoa mba tena hitodika aminao marina tokoa Jesosy malalo satria maminay izany taninay izany tianay loatra izany taninay izany tianay mba ho tany feno fiadanana izany taninay izany Jesosy malalo izany indrindra mbola hitalanoana eto anatrehanao izany indrindra mbola angatanay fifonana sy famindrapoana aminao Jesosy mba hoe didihan'ny masonao amin'izany firenena izany dia jerena tokoa ny ambaratonga tsirairay avy Jesosy na ny any am-pony izany na ny mpitondra firenenanay na ny any amin'ny hopitaly ny any amin'ny toerana samihafa any Jesosy dia tena hoe bandio ny fanahy masonao mba tena hitodika aminao ary tena nompanao marina tokoa dia ankehitriny Jesosy tena hoe angatahanay raha miala eto izay dia fanahy masonao ny hitaridarana anay foana ny tsainanay an'ilay anay fa ary anananay fiadanana amin'izay rehetra ataonay Jesosy ka raha ifo izay raha pitso maraina Jesosy ka hanomboka ny sabata masonao dia feno hery aty anatinay feno fifaliana Jesosy dia mitombo hatrany ny fitiavanay ianao hitombo hatrany ny finoanay ianao ka tena mpianatra tokoa izay tsirairay avy izay miainiteny dia mankasitraka Jesosy malalo dia voninahitra ho anao rehetra ihany Alleluia amen. Alleluia mankasitraka ny ranavavy erikazika tanavavaka matsiro be Alleluia mankasitraka azika dia isorantsika anazy ny fandraisana anjara teto tamin'ity androany ity Jesosy amaly fitianao na rehetra izay nandray anjara teo misaotra ny ranavavy azy atsika fa dia tena nahafinaritra tokoa ny toriteny lava dia lava ny famelabelanina satria tena nisy hotrandrahana be sy fampahirezana be tao anatin'ny toriteny izay nentinao ranavavy atsika dia tahiny tompo ianao Jesosy amaly fity dia misaotra ny ranavavy erika vavaka firenena dia misaotra betsaka ihany koa ny ranavavitsika izy moa nitondra vavaka fanomboana teo ranavavitsika Lina mankasitraka ny telo am'raha menada telo am'raha vavy nandray anjara teto androany Jesosy amaly fitenareo tafitreto fotoanantsika nitapitra raha teotsika mbola tsy mandelo amin'izao fotoana izao noho ny lafin'ny teknika mbola tsy mety raha pitsika hiaraka eto tontolo ny andro manomboka amin'ny sivitsika dia efa hiaraka amin'izy am'rahalahy rahalahy Tojo sy rahalahy Jonatana anatin'ny famotinana ny torotenina sy famitsy ny commencement akira dia manasanareo pitso amin'ny sivy maraina Alleluia aorinan'izay dia manao commencement tsika anaty Zoom manomboka amin'ny folo sasany amin'ny 1:20 eo dia manomboka ny fotoantsika eto amin'ny live manomboka amin'ny 1:30 eo miaraka amin'ny mampionina dia faranana amin'ny toriteny miaraka amiko tahiny Jesosy daholo tsika rehetra misaotra anareo raha hatrenotra amin'ny farany raha mbola tsy tonga Jesosy amin'ny alina ty dia miaoneto tsika rapitso samy mahery samy tahin'Andriamanitra Alleluia amen.